rehetra izay Jesosy miaraka manahitra teo amin'ny tananay, anambary izay sandratra ny tananay, anambarany fa ianao mpanjakanay. Asandratro ny tanako anao Jesosy, ny tanako ho anao Jesosy. Sandra, mi
Medicare
zao rehetra zao Jesosy iaraka iry eto anatrehanao, iaraka ilaza ny fahatsaranao Jesosy, fa ianao ny tsara indrindra, ianao ny mendrika indrindra Jesosy ianao ilay masina mandrakizay misandrata Jesosy. Zay rehetra manana vava, zay rehetra manam-pofinaina iaraka hiderany anaran'i Jesosy androany. Alleluia. Ny anjeliny pasina, ny voariny masina, misandraty anao masina, masina mandrakiza.
Jesosy daholo to saika hijory vavolombelona fa sitramin'i Jesosy tokony tamin'ny heriny moa izany nijory vavolombelona fa tsy vita dia inao le izy izany reto soroka reto ohatrany hoe navesatra be mihitsy nandritra ny andro maromaro vitsivitsy dia le izy tsy haiko hoe naninona hoe ny olam-pandriana ve sa hoe ina dia zaho ngatako hoe oriny ina moa ny sorokako dia tsisy mety manao le izy dia le izy nefa tena mandreraka be mihitsy dia indraindray ary ohatra hoe tokony handeha sekoly dia ohatrany hoe mitady excuse hoe loatsy andeha fa mireraka be dia nefa ohatrany hoe misy feom-bitsika foana izany hoe mandehana foana ihany dia mamonjy sekoly foana mamonjy sekoly dia tamin'ny sabotsy teo amin'izay somary le izy mbola reko tena hoe reraka fa sabotsy teo le nisy vavaka fanasitrahana dia efa ety ambony ety mahena le olona mijoro vavolombelona vao ohatra nitsapako hoe tena efa tsy eo intsony le izy kay Jesosy fa misaotra anao dia nefa tsisy zavatra nataoko tsisy hoe ina fa Jesosy no nanasitrana dia voninahitra ho azy rery eny témoignage resaka asitsika ya miara-patsika rehetra voninahitra an'Andriamanitra moa izany no itsoroka vavolombelona eto satria avy aminazy ny zavatra rehetra tsisy miankina amintsika fa avy aminazy voalohany indrindra izany momba ny asa le izy za zany miasa amin'ny ONG anankiray ONG io dia nanatetika asa ngeza be anankiray teto Madagasikara dia vita amin'ity fin septembre aty le izy rehefa vita moa izany tetika asan'ny ONG anankiray dia tsy maintsy ahena ny mpiasa ao aminy rehefa ahena ny mpiasa ao aminy dia niororo daholo ny olona rehetra ary betsaka ny efa nandeha tao anatin'izany betsaka ny ten'Andriamanitra izay azo fa tamin'ny tapabolany pasteur Jaole ny teny hoe vita n'Andriamanitra ny zavatra rehetra tao anatiko tao tsy hoe vita izany le asa fa voaray ho toy ny contrat fa tao anatiko hoe na anao signé contrat na tsy anao signé contrat dia efa contrôler n'Andriamanitra ny zavatra rehetra novaiko mihitsy izany le sujet de prière hatramin'izay satria efa ela izany io projet io fantatra hoe efa lany tamin'ny tapabolana après le toriteny izay dia nisy ONG betsabe no efa nametraka ena moa tsy izany efa nametraka dossier mombana projet anankiray betsaka nefa nametraka le ONG fa ny ONG izay nisako izany nahazo an'ilay tetika asa dia izy io tsy eto Antananarivo fa any Fort-Dauphin ihany dia mbola rendray izany hoe ahena koa ny eto Antananarivo fa le tetika asa sina ny Fort-Dauphin tanatin'izay dia niororo kely ihany fa nitohizana foana mivavaka ny fatokiana ny tompo tamin'ny herinandro izany dia satria ny contrat tapitra amin'ity fin septembre aty natsondra ressources humaines tamin'ny fakomaly hoe avy ianao manao contrat ny contrat anao dia vita ny signature dia voninahitra ho an'i Jesosy rehetra. Alléluia. Témoignage resaka asa faharoa. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny tsorako vavolombelona tamin'ny herintaona ohatr'izao nitady asa nila hoe miasa fixe amin'izay izany dia nitady teny dia tsy nety nahita mihitsy dia avy eo nahita anankiray nisy ny olona contacté dia hoe tonga avy manao ina moa izany entretien dia natao le izy dia tsy raikitra fa tanatin'izay tompoka efa mibitsika tamina foana anaran'olona anankiray dia io olona io DRH any amina société anankiray dia nalefako tany ny dossier-ko ny farany dia tsisy idirany taminazy kely izy fa tsisy valiny izany tany aminazy fa avy eo io société io tamin'ny alalan'olo-kafa anankiray no niantso anahy indray hoe tonga avy ialahy manao manomeza ny dossier lahatra rehetra dia alefaso le izy fa 8 eo fa misy mitady asa maika zany misy mitady an'le asako maika zany ao dia natao le izy dia ndraisandry zareo voninahitra an'Andriamanitra dia tao anatin'izay nangataka zany hoe za somary lavidavitra moa dia hoe mba omeo moto dia ry zareo ny teny hoe tsy possible ozy izy io fa alefaso any aloha le demande dia 8 eo dia nandretrarehetra ary gaga fa mbola tanaty période d'essai dia nomen'Andriamanitra an'le moto moto vaovao be dia moto sady tsy mandany lasantsy fa mandeha électrika zany le izy dia tao anatin'izay mbola nahita fity hafa nisy concours international natao tonga tao ampiasana dia nanao fotsiny izay
dia nahazo dia hoe ndao aloha atao fa nisy projet anankiray tokony nataoko moa zany fa tsy le sara ny principal nataonay fa avy eo rehefa nalefandry zareo ny dossier dia nataondry zareo atao anatin'le hoe nakasarita anatin'le izy zany ny tenako nefa za tsy ao anatiny akory dia tao anatin'izay nomendry zareo nahazo premier prix zay dia nahazo telefona indray tao anatin'izay dia PDP zany tao anatin'izay taon'izay nisoraka an'Andriamanitra hoe rehefa mibitsika izy dia aleo mihaino foana fa iny ny lalina tena izy fa tsy vita ny herin'ny fosiny rehetrarehetra le izany fa tena fitantanan'Andriamanitra dia hatramin'izao nahazo CDI dia nandrehetrarehetra ary gaga be daholo hoe kanto anie olona vao nihiditra dia efa nahazo ohatrany tsy haiko hoe mety alina very zareo fa tsy haiko fa zareo miteny hoe elary mbola anaty période d'essai nahazo aiza koa misy an'izany zay ozy izy efa fiotona tiarina tsy mahazo ny formation mahazo tampotampoka za tsy manao test akory dia tonga dia nomendry zareo formation fotsiny dia gaga be daholo ny olona dia voninahitra ho an'i Jesosy reny amin'ny zavatra rehetra. Alleluia. Tatoyatsy. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra tsy hay ny tsy hanome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarany eo amin'ny fiainantsika. Zavatra tsara sy ngezabe no nomen'Andriamanitra anay dia fahavitan'ny tokantrano fahavitan'ny raharahanay zany izy fotoana tena niaina sy nahita izay ny tanan'Andriamanitra atao anatin'ny préparation an'ilay izy sy ny fiatrehana an'ilay izy satria rehefa nomen'Andriamanitra daty izay dia tena nanambola be hvkl na raha ataoko sarisary hoe naperatra olona anankiray ary tsisy dia nefa ny nomen'Andriamanitra zany hoe niteny sy ny ohatr' izany hoe mandrosoa alefasy fa mety io dia misaotra an'Andriamanitra zany fa tena nahita izay hoe tanan'Andriamanitra tena mamatsy reto rehefa matoky tsika amin'ny zavatra teneny ny zavatra niteny azonay hoe aza mangataka any amin'olona mihitsy na ankely arany dia rehefa mahita an'le chiffre rehefa mikarakara an'le izy dia tena ohatrany hoe misy tendrombohitra be mila azera sy misy olona mila ohatrany hoe ny ao an-tsaina zany hoe afaka resahany anina sy anina dia mba mety mba maivamaivana kely izy ozy Jesosy hoe tsy izay le izy tsy izay ny tiany any ahoan'ny voninahiny dia misaotra an'Andriamanitra fa ny anankiray nomeny vady mahafinaritra be satria rehefa le matsapy ianao hoe tady horaraka iny hoe rehefa tady horaraka dia ny olona men'Andriamanitra anao zany manohana anao hoe mety io andao fa mety io toizatsika fa Andriamanitra efa niteny dia mandrosotsika dia ohatr'izao dia tena voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany fa vita soma tsara le izy ary vita tsara fa tsy hoe ny kopakopahana sady ny tena mahafinaritra nangatahana tamin'i Jesosy hoe izay Jesosy tena tsy te hitrosa tsy te hiditra amin'izany hoe mindrana sy mitrosa izany dia tena nany ao an'Andriamanitra ny voninahiny dia ho anazy rery ny voninahitra fa vita soma tsara. Alleluia. Taty very. Pasteur Vero azafady. Ty fijoroany ity zany mbola tsy nijoroako mihitsy mbola tsy nijoroanay mihitsy moa zany fa androany surprise kely ho an'ny Lili ngamba le izy tamin'izany teraka ny Lili zany dia nafen'ny dokotera hoe tsy velona ka izy nivoaka tao fa mangana dia tsy fantatro mihitsy ny fagaga fotsiny hoe tsy mitomany le zaza dia vita iny dia voalasa tany Lili zany nentin'ny dokotera sy le infirmière tany dia za koa tonga dia tsy natsiaro tena ntsony fa za nanao hémorragie be dia raha ny sitrapony devoly zany sady maty Lili teo am-piterahana dia Andriamanitra manana ny teny farany nefany satria izao hitanareo izao dia nitsangana kely nge Lili izy zany miraculé zany izy azy io satria efa maty io dia velomina tena hoe efa midépassé ny science aussi izy le dokotera no nahavelona azy efa midépassé ny science zany hoe Jesosy namela azy
dia noho ny velona ary izy izy dia ohatrany hafahafa be, ohatrany hoe masony izany hitanareo, ohatrany hoe le zaza sanatriany izany le trizomika reny, ohatrany hoe satria taraiky le fivoahany, taraiky le fahavelomany. Dia ohatrany nisy fiantraikany kely taminazy le izy tamin'ny anatra izy. Dia atsoiny ny mpampianatra foana izay mivady hoe manino ty zazy ty, ohatran'izao, ohatrany somary varimbariana. Dia nampanaovina akory mihitsy ary izy tamin'izany, niditra kely tao amin'ny Peter Pan, dia nampalahelo kely. Dia dadany izany teny hoe vokatry le anina hoa io, le taraiky, le tale tsy velona fa le velomina. Ty zazy ty tena jao, nao tsy hofrano izy fa zataon'izany fa jerenao tsara fa tena ho tahiany Jesosy io zazy io, hisokatra be ny sainy, ho tahiany tompo fa tsy araka izany. Dia tena voninahitra ho an'i Jesosy fa sady tamin'izy quatrième il passe troisième dia nahazo félicitation an'ny proviseur hoe résultat très satisfaisant aussi izy ny année scolaire-ny. Dia nahazo certificat mihitsy. Dia tamina nala BEPC izy dia tatsika le ny témoignage-ny teo hoe nahazo mention très bien izy. Na izy raha nyteny hoe za tsy mahatsapa hoe za tokony très bien, nefa Jesosy nanao an'izany, Kristy ao anatiny, fa tsy hoe za na izy. Dia mampahery antsika izany raha manana zanaka koa tsika hoe ohatrany hoe ty zazy ty ohatrany taraiky, ty zazy ty izao dia izao tsy hofrano izy dia eto ambavaka foana. Fa ny teny fikasan'Andriamanitra dia hoe ho tahiana ny taranaky ny marina hozy izy ahery ambonin'ny tany ny zanany. Dia tazomy foana izay ny teny fikasana izay. Tahiany Jesosy tsika. Satra tompo mandroso nareo telo mianaka eny tompo. Témoignage avy any Allemagne. Tahiany Jesosy daholo ny antony ijoroanay vavolombelona eto aloha izany voalohany dia nanomezan'Andriamanitra anay any enoka le zaza hito. Somary lava kely izy fa ezahako fotopidinina ihany. Tamin'ny 2022 nandalo tany aminay ny délégation avy aty Madagasikara, pasteur Rodolphe sy ny équipe rehetrarehetra. Dia nisy fampianarana zay zany momba ny enoka le izy. Dia izay mivady efa nanana faniriana ela ny anana zaza fa tsy nipetraka mihitsy moa le zaza. Dia taoriana le fampianarana dia ohatrany napetraka Jesosy taty anatinay le hoe enoka zany anaran'ny zanakitsika ho. Dia misy ilay ten'Andriamanitra ao amin'ny Timoty faharoa andiny voalohany Timoty 2 Timoty toko voalohany andiny fahaefatra ambin'ny folo dia manao hoe ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatsika. Dia tehirizina taty anatinay zany faniriana izany. Dia taoriana fotoam-bavaka tany Stuttgart dia mbola nifampiresaka tamin'ny pasteur mivady zay. Dia nampitainay tamin'izareo zany le fanirianay dia nitsofiny zareo rano zay. Teo amin'ny mois d'août 2022 sa juillet izy zay. Eny juillet hoe zany le izy le fotoana 2022. Dia octobre zay nanam-pikasana nakaty Madagasikara. Dia une semaine alohan'ny nandehanana taty Madagasikara tamin'ny 2022 dia nandeha dokotera zay dia nisy kyste moa zany nivadiko dia hoe tao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa le teny le hoe le nivakiko teo dia taty ampony amin'ny vady foana dia nitehirizina taty anatinay foana hoe enoka ny anaran'ny zanakay dia le dokotera moa zany teny hoe misy kyste zany io dia manalasala be aminazy le izy nofotra zany. Fa izay mivady moa zany hoe andeha Madagasikara zay dans une semaine dia zay ho andehana Madagasikara fa hito eo fotsiny. Dia nandeha taty Madagasikara taty zay dia mbola niona tamin'ny pasteur ihany zay tany an-trano. Dia mbola nitsofiny dia mbola nazavian'ny vadiko tamin'ny pasteur moa zany le hoe kyste sy ny sotra zany dia
tsofompasteur rano foana zay e dia zay mahery be foana ao anatin'izany dia noho nyveriny zay a tsy kista tsony teo fa zazakely napetraka Alléluia. voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany amen. Alléluia. Mbola voninahitra ho an'i Jesosy no ijoroako androany a ny amin'ny fahatsaran'i Jesosy a nataony teo amin'ny fiainanay sy mbola ho ataony eo amin'ny fiainanay a rehefa araka ny tenen'ilay vadiko teo hoe rehefa nanana fikasana zay a dia ody aty tamin'ny 2022 dia ny zavatra tena hoe tao anatin'ny fony amin'ny vady dia hoe tsy hanao vakansa ny alianay any Jesosy fa hijoro anao a hitoro anao tena hoe ho ampiasainao izay ny tena masaka tao anatin'ny fonay dia nanao évangélisation zay nanasandry dada sy mama zany zay hoe amory fianakaviana mieritreritra hoe satria mariagenay natao tany an-dafy a dia tamin'ireny anina covid reny dia tsy afaka nody dia ny fianakaviana nieritreritra hoe anao fety zany ohatrany hoe ferana satria tsy afaka niaraka ny fety zany zay tamin'ny tao anatin'le mariage fa amin'ny andro farany dia tena hoe fotoana tena ahafahanao amin'ny situation rehetrarehetra dia tsapanay hoe mila mitory zay a mila mijoro zay a satria efa ho avy Jesosy dia rehefa nandeha ny fitoriana dia misy ny voakasika dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa indrindrandritra tena zavatra tena masaka tao anatin'ny fonay dia hoe Jesosy a ny ankohonanay tena vonjeo ny ankohonanay Jesosy malala mba tena hoe andray anao ihany koa mba hiara-dalana aminao dia natao ny évangélisation a dia tanteraka iny tena hoe saorana an'i Jesosy dia nisy fotoana amin'izay teraka ianao ka dia nanana fikasana zay mivady hoe ndao hanafatra ray aman-dreny dia nanafatra mamanay zay ny buanay amin'io dia tsy le resaka hoe hanafatra mamanay a satria ampifany non tena hoe Jesosy tena nahitana tato fonay Jesosy a ho avy mama dia vangio izy zay ny fanirianay tao amin'ny voateraka mbola tsisy 2 semaines koa renao ka dia mamonjy fotoam-bavaka foana zay hoe ndao ranga ndao ny andro mangatsika be mois de novembre fa tena hoe ndao tsika andeha hivavaka foana dia izy moa efa nijoro vavolombelona teto dia rainy Jesosy fa nisy ady tao anatin'izay nisy fizahan-toetra tao anatin'izay fa tena hoe nivavaka izay nandohalika izay Jesosy hatramin'ny farany izay tsy kivy izay fa fantatray fa misy lalana ombadiko izao za fiaretana izao dia voninahitra ho an'i Jesosy fa manompo atao amin'ny hvkl mamanay amin'izao fotoana izao dia mandroso izy dia mino fa be no mety hoe zanaka mety maniry mba hiovany ray aman-dreny mba hanantonana an'i Jesosy be no mety hoe ray sy reny mety maniry mba hiverenany zanaka mety hoe maditra hiverinao amin'i Jesosy fa tena manana finoana mety hoe misy ady mety ozy izy ianao hoe vavaka fa manina mbola korotana be tsy araka ny eritreretina fa tena izay mihitsy ny zavatra nandalovanay ohatrany hoe vavaka fa misy zavatra korotana ohatrany hoe tsy eritreretinao fa mifalifa ao ambadika io dia arak'ilay toriteny pasteur zao hoe fa vita dia mandray tena hoe raiso tena manana finoana fa vita an'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra dia izay ny fijoroana vavolombelona dia tsy voninahitra ho an'i Jesosy rehetra miala tsina aloha fa tsy hoe midribla be fa manararoatra kely talohan'ny natongavanay taty dia mbola tia joro vavolombelona ny amin'ny fiazonan'Andriamanitra sy ny fiarovan'Andriamanitra atsika tamin'ny 5 septembre zay ny tonga teto dia talohan'izay tamin'ny volana août eo za moa zany rehefa mitondra fiara dia misy fotoana eo akaiky foana io vadiko io dia rehefa tafatory iny dia mba eo izy zany mamoa hoe ohatra matory ngenao zany fa ndray andro nandeha rery dia za moa rehefa maraina ohatra hoe andeha hiasana ohatra zany dia mivavaka foana hoe Jesosy apetraka eo ampelantananao ndray ny tontolo androko androany
dia mba te hatsapany zany hoe tananao miazony zany androany dia ohatr'izay foana zany nataoko isa-maraina rehefa mamelona ny tomobily io a dia nisy taona nandeha rery a avy ana Stuttgart dia ody zay mantsy any kaiky Strasbourg mipetraka dia nandeha rery a dia tena hoe eo amin'le moment hoe ianao a le tsisy anizaniza ianteherana mihitsy a amin'iny Andriamanitra ny tena hoe miasa tona fiara tena amin'ny autoroute zany a dia amin'ny autoroute mantsy misy voie arakaraka misy voie be dia be misy hoe any amin'ny voie droite any amin'ny droite indrindra zany mandeha moramora ampovoany mandeha mafimafy a any amin'ny farany tsy haiko mandeha farak'izay tsy haiko dia efa tena te atory be a za rery no anaty fiara io za hoe tena hijanonao fa tena tsy vitako tsony ty dia tsy tafajanona mihitsy fa be travaux be tena amin'ny lalana teny dia lasa ihany tena natory ary reto tena natory a fa tena tao anatin'izay tena tsapako hoe Andriamanitra mihitsy ny miazona tena misy hoe tanan'Andriamanitra mamily an'io fiara io a fa teo amin'ny voie ampovoany a tena tafapita tare amin'ny voie anankiray tare a tena eo amin'le au moment hoe tena hoe ao zany le hoe andonan'le tomobile eo aloha tena teo amin'ny foazin'i Jesosy tena teo zany vao tena ny frein a tafajanona soma tsara dia tena teo vao tsapako le vavaka ataoko fo isa-maraina foana hoe mba te hatsapan'izany tananao miazony zany aho hoe tena hoe Andriamanitra miazony mba te hampahery anareo koa zany hoe mety hoe mandalo fotoana tsika mety hoe matsiaro irery fa tsaro fa amin'iny moment hoe enao matsiaro irery iny a misy tanan'Andriamanitra miazona foana kay amen. Dao tsika tehaka mafy ho an' Jesosy mankasitraka ty témoignage farany ia vetivety kely aloha tsika tonga dia hivavaka ary isotran'i Jesosy ny amin'ny naloha itsangana mandra-piomakomany teknika efa vonona ok petraka indray aloha zany tsika fangatana piana le jiro a satria ho diffusena ery amin'ny écran le izy safady tompoko. Savinana sitrana en général zany 90% ny olona voan'ny cancer du pancréas. Fiadanana toko voninahitra na Jesosy reriana ahafahako mijoro vavolombelona eto ny zanako voateraka dia ny masiny normal ohatra ny masiny ankizy rehetrarehetra ihany rehefa tatsiarina amin'izay a dia mivadika ilay maso ohatra ny hoe mijola dia rehefa mivavaka tamin'ny Paris tamin'ny farany teo a dia nivavahana izy nametrahan-tanana apitsiny iny dia efa hita hoe nihatsara be ilay masony dia amin'izao tena hita hoe tena efa mihatsara tena miverina normal ny masony zanako tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy. Dia faharoa manaraka an'izay mijoro vavolombelona ihany koa tanatin'ny 3 volana izay a nivadiko tsy niasa accidenté de travail dia nanao ny taratasy nina moa ty ny employeur sy ny tany amin'ny fanjakana dia mivezivezy foana ilay taratasy mivezivezy foana ilay taratasy ny teo ihany ny fenona mitovy amin'ilay fenona teo anao ihany ny fenona dia nangataka vavaka dia rehefa taprès ny Paris iny amin'izay a après nivavaka tany Paris a tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy ny masiny zanako niverina normal ny taratasy ny karakarana tonga dia nivaly daholo na tany amin'ny fanjakana io na ny tany mpampiasa nahazo ny rariny na tany amin'ny assurance mutuelle ny any ampiasana nivaly daholo izy anankitelo tena hoe nahazo ny rariny izay tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy reriany averina amin'i Jesosy ny voninahitra tena hoe miracle ilay izy tena miracle tena hoe misaotra an'i Jesosy ny amin'ny famindram-pony any amin'ny fahasoavany dia misaotra an'azady mitehirizany mandrakariva sy mandrakizay mankasitraka indrindra tompoko. Alleluia. Alohan'ny hitsanganantsika voninahitra ho an'Andriamanitra rery no ijoroako vavolombelona za zany a narary tena narary be mihitsiny a dia nisy intervention qui a duré 10 heures zany natao tamiko a tany amin'ny hôpitaly a mbola tsy fantatra hoe nahazo ana organe anankidimy ny didina tamiko a
dia vita soma tsara le intervention isorana ny tompo a dia efa taty aoriana vita ny intervention tamin'ny décembre février vao mahafantatra hoe kay cancer de pancréas nahazo anako a dia isorako ny tompo satria efa tsy mipanika ntsony a fa efa fantatra tamin'ny fandalovan'ny mpanompon'Andriamanitra zany a pasteur Rodolphe dia nazavaiko anazy le situation a dia niteny tamiko izy hoe mandeha nataovy ny contrôle fa tsisy nina ntsony io dia Jesosy tena niasa ary nanasitrana en général zany 90% ny olona voan'ny cancer du pancréas dia tsy tafajanona fa mody any amin'ny Jesosy daholo a fa za zany isorako ny tompo fa tena naneho voninahitry ny izy ary tena niasa Jesosy ary tena niasa Jesosy nanasitrana ity eto mijoro a cancer pancréas organe anaky 5 isorana ny tompo a dia niasa ny mpanompony a dia tena hoe tanteraka fa sava tsisy nina ozy izy le oncologue hoe tout va bien dia isorana Jesosy a voninahitra ho azy irery ihany amen. Amen. Ya, eo am-pipetrahana témoignage ray farany angambany a ho an'ny androany. Tsy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra ny amin'ny izay efa nataon'ny tompo tena ihany koa. Nisy an'ilay rahalahy teo nijoro vavolombelona tamin'ny zavatra nitranga teny amin'ny autoroute dia mipetraka eo dia nampahatsiaroviny Jesosy hoe mba tatao koa ny ianao. En fait niasany moa zany rehefa tonga any dia mandeha mivarotra dia nandindina tany Toulouse zay a dia laka misy alina nanao lavalina zany nidina nakany Toulouse dia tonga ny zoma dia nanao installation nandrapa tonga ny zoma alina tsy haiko hoe tamin'ny firy alina zay vao natory alaka misy zany efa nanao lavalina zoma efa niasa alina tonga ny Sabotsy dia mba tonga eto Toulouse hoe dia tsy mba handehandeha fa tonga la dia handeha indray dia Sabotsy alina dia nandehandeha teo a Toulouse dia lady zany avy nanao des installation dia tomobile nety tena tomobile location tsy maintsy voatitra ao Paris ny latsinainy amin'ny 12 dia manao des installation efa alinalina vao miravo dia le anendrika any Paris hoe alohan'ny amin'ny 12 tsy maintsy niala teo tamin'ny efatra marina teo zay mivady eny andalana amin'izay miakatra amin'ny A10 any iny tena araka le fanazavan'le rahalahy teo za zany tena nandeha mafy satria tsy maintsy manendrika an'le fanaterana an'le tomobile alohan'ny amin'ny 12 satria voasazo reo vao tsy voatitra le tomobile dia tena nandeha mafy tany amin'le côté gauche indrindra dia tsy mitovy zay mirahalahy fa zay tena nanao accident dia tena misaotra ny tompo fa raha nanao accident dia rehefa naterina tany amin'le tompona tomobile le tomobile le fiara dia izy moa kika kely ny gauche satria tena mifrotte tamin'ny hitanareo le ohatrany amin'ny barage amin'ny sisiny iny misy barage ny azy le séparateur anany iny mifrotte tamin'iny zany dia tonga dia taitra dia teny andalana zany hoe ty Jesosy dia tena moa teneko teto maly mpiasan'ny assurance dia miketrika hoe ahoana efa fantatra daholo zany le teknika aty an-tanàna fa ka izy rehefa any tsy mety dia tena hoe dia niantso zany hoe ahoana natao amin'ity tena nandeha niketrika dia tonga tany amin'le garage tompon'le tany amin'ny heritra amin'izay zany nanatitra an'le izy dia tezitra be le tompona fiara tena ozy izy hoe tena izy moa zany silamo musulman fa tena tezitra iaraina tena hoe tsy tokony zao fotsiny fasy mba n'ity tomobile ty hoy izy arenao tsy tokony hitsangana teto tsony fa tena efa tokony ho faty ianao satria lozika be le ana satria après un rapport tonga ao amin'izareo zany hoe accident sur autoroute amin'ny côté voie rapide dia efa mampamangy dia tena tezitra zany iaraina satria zany tena anazy mba tokony libérena ho aty any ty dia tezitra be izy tokony andomy zay moa zany tena nahatezitra anazy tokony andomy mihoatra no ty 2000 euro moa zany volana alohanay tokony andomy mihoatra ty 2000 euro ty ianao izy satria raha tany amin'ny hôpital ianao efa tokony maty ianao ohatr'izao dia tena hoe misaotra an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany fa ny tanany tena niaro tena hoe égratignure ozy izy io nahazo an'io tomobile io fa tsy hoe accident tena hoe grave be hoe ahoana dia mipetraka eo mahinao le rahalahy tantara teo dia tsy maintsy manome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa ao anatin'izany hoe tena fiarovany tena zany dia tamin'le témoignage komary le avy any Tamatave maly le avy any Voloana le telefôna tsy hoe latsaka tany amin'le nisy anay vao nilatsaka fa taloha ny lalany Tamatave sy Voloana
Lalanta-matavy sy volona tena manao ohatr' zao lavaka be tsisy ninina normalement tokony hoe tonga dia nilatsaka izy hoe ampy hoe 2 kilometra nao zany fa tatia le olona nahitan'ilay zany a afaka kely misy an'le anaratana zay tsy tadidiko dia kelika kilometra ny salaza may a no kelika talolo kely ny salaza may zany no hitan'le telefona dia izy dia ody atia Melville dia tonga dia nentin'le izy dia nentiny tonga teo nataony Jesosy nentin'le izy dia tonga teo akaikiny teo le telefona ty telefoninanao voninahitra ao an'Andriamanitra to. Dao tsika hitsangana re tonga dia averenany amin'i Jesosy ny voninahitra ny amin'izay rehetra nataony raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay misaotra Jesosy a fa miteny aminay ianao amin'ny alalan'ny fananao masina miteny aminay ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao mandefa teny ianao amin'ny alalan'ny toroteny rehetrarehetra Jesosy misaotra fa mibitsika aminay ianao ary ao anatin'ireny a no hiazonanao ny fiainanay misaotra Jesosy a fa ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ny fiainanay dia sous contrôle anao daholo na dia eo ara ny fanirian'ilay ratsy te hoe hanimba anay te hanapitra ny fofinainay mialohan'ny zavatra rehetrarehetra mety misy tratrany cancer mety misy tratrany zavatra tena hoe raha maha-olombelona dia efa maty fa misaotra ny amin'ny fiazonanao ny ainay tsirairay avy misaotra ny amin'ny fanasitrananao ny aretina misaotra ny amin'ny fierovanao anay ny amin'ny loza rehetrarehetra Jesosy a tsy ho voan'ny accident enina dia voakitika ara ny fiara dia ny fiainanay a dia voazona eo ampelantananao mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Jesosy a ny amin'ny fianakaviany tsirairay avy izay efa niteneninao fa minoan Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao mety misy miova eo no eo fa ny zavatra azonay antoka Jesosy dia tsy maintsy ho voavonjy ny ankonanay rehetrarehetra satria izany lazainao Jesosy a mamerina ny voninahitra any aminao zay a misandrata mandrakizay misaotra ny amin'ny contrat izay no halavainao misaotra Jesosy a fa ozy izy ianao hoe vita ny zavatra rehetrarehetra dia tsy nampianarinao zay hifantoka any amin'ny signaturana contrat fa hifantoka any amin'ny zava-panahy mankasitraka Jesosy ho anao rery any ny voninahitra mandrakizay a mandrakizay a amen andao tsika hitehaka mafy a andraisantsika amin'ny fanompin'Andriamanitra ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo tsisy olombelona mahavita nininina nizaniza fa misy lay anankiray tsy hita maso fa miasa mahery miazona amin'ny fiainantsika naiza le antsika nininina tanterahantsika raha tsy teo izy tsy toy izao sika androany ao faofainy amin'ny lanitra ny tananao misaorany mpanjaka sy tompony tompo makasitraka anao zay raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny fitondranao misaotra ny amin'ny fitantananao misaotra Jesosy misaotra mikasy-piainana mahavariana taonao eo amin'ny fiainan'ny olona tsiray avy izay mandray ny teninao tsy misafidy olona ampiasaina ianao fa mijoro ao amin'ny teninao izay hamarinanao amin'ny famantarana sy fahagagana rendretrireny tsy avy amin'ny olombelona fa avy aminao rery raha isy ny voninahitra fa mendrika ho anao mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo irery tsisy nizaniza mahazo mandray nininina ny amin'izany Andriamanitra satria na zay koa aza variana rehefa mahita ny antsika eo sy ny fiasanao tsy ho fiainany ny hafa ihany fa na eo amin'ny fiainanay koa aza raha isy ny voninahitra fiainao ny mpanjaka manapaka izao rehetra izao mitondra ny fiainan'ny olombelona mantanteraka ny tsara lavitra sy mihoatra ho an'izay naona sy mangetaeta ny fahamarinanao tsy misy afa-tsy ianao rery mandrakizay dia misandrata fa mendrika ianao ny seza fiandrianana tokana izay ianao rery hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay fa mpanjaka ianao atoraka eo an-tongotrao ny voninahitra eo an-tampon-dohanay ary miara-manaiky ao anaty fiankofany izay fa Andriamanitra mandrakizay ianao ndao tsika ity tanana mafy be eo amin'ny mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo Jesosy Kristy avy any Nazareta orakoraka mafy be azy haleluya misy mpanjaka Jesosy eto ianao rery zany mpanjaka zany mandrakizay manjaka Jesosy haleluya misy mpanjaka
manatriketo sokafeny fo andray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikatsika izy manay ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Sandratsika any amin'ny lanitra ny tanatsika ny mesatsika voninahitra ny mpanjakatsy nalevina mitsangana mike ny fasana tsy natazonazy idera de ho azy mandrakiza Andres, tupuni fanarai, isyanarana, ampunyanarana rehetra, Jesosy Kristy, mpanjakany mpanjaka. hoan'ilay mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony voninahitra niatsy nisaotra ny fankasitrahana fa izy nomendrika indray izany hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay ndao iteatanana mafy be ho an Jesosy. Alleluia. Sotra Jesosy.
alohan'ny ipetrahantsika koa tsy hay ny tsy akasitraka isotra ny ekipa rehetra zay nanatanteraka sy natotosany asa fanompoana teto Madagasikara nandritra ny fotoana na tsy teto atoerana nay. Tena mahatoky rangary io ekipa men Jesosy atsika andao hoe tia-tanana mafy eo any rehetrarehetra. Halleloia! Makasitraka pasteur sa ny ambassadeur ny isatsapana rehetra, tena ny choral sy ny rehetrarehetra, tena tsapako hoe manompo an'Andriamanitra nareo. Hitanareo rehefa ny filazantsara tsy manondro olona dia présent foan'Andriamanitra. Na zany teto na paster John eto, na paster Njivany eto, na paster Iza, na paster Iza anankiray eto ministèrany eto dia mijoro eto foana Jesosy. Ny important tsy zahay fa ianareo mifakahita aminy. Dao ity atanina mafy. Sorana ihany koa ny avy any lavitra, tonga eto mihitsy izy mivady, mijoro vavolombelona teto androany ny avy any Allemagne ny amin'ny zavatra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo. Be dia be mivokatra any, fa reny vokatra ireny engany mba voatahiry amin'ny ara-panahy rehetra, hijoro hitsena mipapakatra. Ny important tsy le kasika ataon'Andriamanitra vetivety eto an-tany, fa ny fitehirizany fiainam-panahinao amin'ny fotoana hiverenany. Dao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Isorana ihany koa ianareo rehetra orakoraka mafy be ho an'Andriamanitra. Tona mbavaka sy mahatoky isan'andro matsiaro anay any amin'izay lalana rehetra ny endren'Andriamanitra hiazakazahana ohatra amin'ny Paoly. Tsy mandeha irery Paoly fa misy mpanohana avy any Korinto, avy any Roma, reny rehetrarehetra reny loalika amin'ny forotra mampijoro anay mandrak'androany. Fa raha ny dia sy ny asa natao tany tsy tokony hoe tao androany maraina, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ozy izy pasteur Vero Ranayvison teo hoe mbola tiatsika eto ihany. Dao ity tanana mafy be ho an'ilay miazona sy manatanteraka ary mahatoky amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mahazo toerana ary io. Halleluia! Fiadarana tompoko. Androany maraina hitondratsika ao anaty sekolin'ny communion fiombonana. Ny zava-miafin'ny varavarana. Ny zava-miafin'ny varavarana ara-panahy ny amin'ny famonjena sy fiombonana amin'i Jesosy Kristy. Ny zava-miafin'ny varavarana ara-panahy ny amin'ny famonjena sy fiombonana amin'i Jesosy Kristy. Rehefa miresaka ny tenin'Andriamanitra mahakasika momba ny varavarana dia mila fantatsika aloha hoe inona aloha no atao hoe varavarana. Ny ampisiany varavarana dia fefy, fa tsy ilaina ny varavarana raha tsy misy fefy. Raha hiditra amin'ny efitra anankiray tsika, efitrano anankiray ka misy varavarana, dia ny varavarana no ilaina ahafahan'ny ao anatiny mivoaka sy ny avy ny ivelany miditra. Matoa asiana varavarana dia tsy ny rehetra ny mahazo miditra ao, fa misy ny varavarana mba ahafahan'izay ao anatiny mampandroso eo ivelany tia ny hiditra ao amin'ilay trano na ilay efitra, na koa ahafahan'izay ao anatiny mivoaka. Inona ary ny hevitry ny varavarana ara-panahy? Satria rehefa miresaka Andriamanitra mahakasika momba ny varavarana dia miresaka izy ny amin'ny fahafahanao miditra ny amina toerana anankiray. Io na resaka ara-panahy dia misy varavarana. Ohatra, rehefa hiakatra John dia nahita varavarana misokatra izy, hoe miakara aty dia nisokafan'Andriamanitra ilay varavarana, nahafahany miakatra ho any amin'ny lanitra izay tian'Andriamanitra hitondrana azy. Ka na eto an-tany io na any an-danitra dia misy varavarana. Misy fotoana io varavarana io eto ambonin'ny tany, rehefa tsy tian'Andriamanitra hiditra eo amin'io varavarana io ny olona, ohatra ny tany Sodoma, dia nisy anjely teo anoloan'ilay varavarana
nanajambena ny masony zay te hisisikiitra ao amin'le trano, tsy tafiditra ao amin'le efitra tian'Andriamanitra hiarovana an'izay tiany ho arovana toa ny fianakavian'ny Lôta tao Sodoma sy Gomora. Za zany teheteny aminao, afaka Andriamanitra mahajambena ny mason'ny olona izay tsy tokony ao an-tranonao tsy hahita ny varavarana na ny vavahady ny tranonareo. Satria ao amin'ny tontolo ara-panahy Andriamanitra dia mametraka zavatra sarobidy ny amin'ny fahafahatsika miombona aminy ao amina toerana anankiray na feniny ary misy varavarana le izy. Zavatra hitako ato anaty baiboly ny amin'ny ten'Andriamanitra, Genesis 5:10 ohatra le lazaiko teo ny 10:10 ka hatramin'ny 10:11 nitao nefa kitsika kely dia tena hoentiko milamina be mba azahoantsika tsara ny zavatra tian'Andriamanitra hozaraina androany maraina. Amin'ny anaran'i Jesosy fa nanindrotra ny tanana izy roalahy dia nanintona ny Lôta ka ao an-trano ao aminy ka nakatony ny varavarana. Dia nampahajambena ny mason'ny lehilahy izay teo am-baravarany trano izy hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe ka dia sasapoana nitady varavarana ireo varavarana eo anoloany ny sotomin'ny Lôta niditra tonga dia tsy hita. Ka le fahitana ao n'io varavarana io zany tsy hoe manakaiky azy ianao na manalavitra azy, fa rehefa tapenan'Andriamanitra zany no mason'ny olona tsy tia ny hiditra eo amin'izay toerana, tsy tia ny hidirany, dia nakaiky eo aza le olona dia jambena ny masony tsy mahafantatra hoe aiza moa le varavarana tokony hidirana teo. Zany hoe ho an'izay hiditra avy any ivelany dia azon'Andriamanitra sakanana tsy ho tafiditra ao tokantranonao izay tsy tokony hiditra ao, fa izy anangana rindrim-be anafenany varavarany tranonao mba tsy hisy loza hiditra ao tokantranonao. Ataovy amen. Io varavarana io mety ho varavarana tena varavarana, ara-panahy dia tadidrio mbola misy varavarana manapaka sy mandidy ny varavarana rehetra hita maso eto ambonin'ny tany. Mety ho rahan'i Jesosy io varavarana io ara-panahy, mety ho zavatra, mety ho olona koa. Fa ny zavatra nitranga zao amin'ny Exodus 12:23 zay varavarana rehetra nisy mariky ny ranjan'akondry dia tsy tafiditra tao amin'io varavarana io ny anjely mifandringanana. Misy fotoana koa Andriamanitra miresaka momba ny varavarana fahagola. Ny varavarana fahagola mikatona ela dia varavarana tranainy, varavarana taolo. Misy zavatra zany indraindray tsy mety hitanao mihitsy hoe manahoana fa ohatra amin'ny varavarana mikatona tsy mety misokatra zany. Io na amin'ny ara-panahy io no amin'ny fiainanao andavanandro dia hitanao mihitsy hoe ohatry efa ela be mitady ho tranainy mihoatry ny 20 taona zany dia fatao hoe varavarana fahagola daholo. Fa hozy izy Davida, io varavarana fahagola mikatona io rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao mandroso miditra ao dia misokatra ny varavarana. Halleluja. Zany hoe le lalana mikatona hatramin'izay tsy mety misokatra. Mitady hampahory ianao mandritry ny 40 taona, mitady atao hoe mitady ambara hoe varavarana tranainy dia hozy izy Salamo 4:20 ny 7 dia dingantsika amin'ny 7. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandratana ry varavarana fahagola mba hidirany mpanjaka amin'ny voninahitra. Izy va mpanjaka amin'ny voninahitra zao Jehovah mahery tsy to, Jehovah mpiady mahery. 7. Asandrato ny lohanareo ry varavarana ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidirany mpanjaka amin'ny voninahitra. Izy va mpanjaka amin'ny voninahitra zao Jehovah tompony maro, izy mpanjaka ny voninahitra. Rehefa miresaka zany Andriamanitra momba ny varavarana fahagola koa dia zao le varavarana mikatona mitahiry ny fahasoavana tokony anao tsy mety misokatra mihitsy ireny dia indraindray ianao no misisika ao amin'io varavarana io hatramin'izay fa tsy mety misokatra izy, fa mila miaraka ianao mpanjaka ny voninahitra vao misokatra ny varavarana fahagola rehetra, mirakitra ny fahatsarana rehetra tokony anao. Ka androany maraina
minoa ianao fa hiara hiditra mimpanjaka ny voninahitra ao anatin'ny varavarana fahagolo eo, ary Andriamanitra hanokatra an'izany mba hahafahanao maka ny antsaranao ao. Halleloia! Dia misy koa ny atao hoe varavarana varahana. Rehefa miresaka momba varavarana varahana amin'ny baiboly ny ten'Andriamanitra dia miresaka mikasika momba n'ireo hidivy tiany Satana, varavarana hidivy sy varahana tiany Satana selena, ohatrany hoe asiana tombo-kase fa tsy ho tafiditra ao mihitsy koa ianao. Dia Jehovah Andriamanitra hony no manoritoro ny varavarana varahana. Isaia 5:7. Isaia 5:7 ny andininy 2. Misy ny ten'Andriamanitra. Androso eo anoloanao ary andravina ny kitontaona sy anoritoro ny varavarana varahana ary anapatapaka ny hidivy. Hitanao ilay secret ao anatin'ilay zava-miafin'ny ny varavarana. Mila fantatsika izany ireo karazam-baravarana rehetra. Dia ho jerevantsika amin'izay ny hevitry ilay varavarana ara-panahy. Ara-panahy dia misy zavatra anankiroa asehon'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara momba ny varavarana. Misy fotoana ianao ny tian'Andriamanitra anakatona varavarana rehefa ho ao aminao izy. Ao dia misy fotoana izy indray manakatona varavarana rehefa ao aminy ianao. Ohatr'izao ny fisehon'ilay izy. Ao Mateo 5:5. Voainy vavahaditra no liladitra ameno anay, ameno anay. Voainy vavahaditra no liladitra ameno anay. Halleluia. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, ianao manakatona ilay varavarana, dia mivavaha amin'ny rainao izay ao mangingina, ary ny rainao izay mahitanao ao mangingina no hamaly anizy, hamaly ianao. Rehefa ianao no maniry te hiona amin'Andriamanitra, dia ny tenin'Andriamanitra hoe akatono ny varavarana. Izany no mahatonga ny olona sarotiny amin'ny varavarana mikatona matetika ny amin'izay olona ao an-trano. Satria tsy ny olona rehetra ny tokony katom-baravarana maharitra aminao, fa rehefa elona reo no mikatom-baravaranao, nefa raha nantsorotsonina reo fa ray. Intimité. Dia miteny Andriamanitra eto hoe izy mihitsy ny maniraka anao hoe akatono varavaranao fa hiombona aminao. Ao anatina communion izany dia mila fantatsika fa misy fotoan'Andriamanitra mangetahetantsika anakatona ny varavarana rehetra mba tsy hahafahanao mifantoka amin'ny feo any ivelany, fa mba hahafahanao mifampiresaka amin'Andriamanitra sy miaino azy. Mateo 5:7. Tia indray ny anankiray. Mateo 5:7. Fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpapakatra, ary izay efa niomana dia niara-niditra tamin'ny tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Tia indray ianao ho ao aminy. Le voalohany izy makao aminao, ianao no mandrindrina ny varavarana. Le faharoa ianao no makao aminy amin'ny fotoam-pampakarana, dia izy no mandrindrina ny varavarana. Fanontaniana mipetraka. Efa nanome fotoana an'Andriamanitra ve ianao ka nandrindrim-baravarana matetika ara-piombonana aminy? Zao mantsy ny zavatra mitranga. Rehefa tena tsara tarehy be ny communion misy eo aminao sy Andriamanitra,
dia tsisy varavarany tany, tsisy varavarana eto ambonin'ity tany ity zany ka afaky nikatona sy azonanao ho ao anatin'ny toerana izay tsy tian'Andriamanitra toeranao zany. Zao ny olana enoy a raha varavarana mikatona rehetrarehetra fenao ainy ivelany, tsy maninona raha iny ivelany ianao fa mbola manatsafidy hoe izy amin'reto varavarany reto a ny tiako hidirana. Fa ny ratsy indrindra raha mikatona amin'ny varavarana rehetrarehetra nefa ianao ao anatiny dia tsy fantatra hoe aiza ny lalina tokony hivoahana. Ratsy kokoa ianao zany raha voageja ao anaty varavarana mihidy. Noho ny varavarana mihidy fenao eny ivelany, misaina hoe ao fomba ahoana ny hidirana ao amin'ilay toerana mikatona, satria le safidy ao anatinao raha eny ivelany ianao, fa raha ao anatiny ianao tsy manatsafidy. Naso mizavatra tiako sandratsana ny tanan'izay mihaino eto. Dia zao ny zavatra mitranga. Misy raha karazan'olona anankiroa ireo ara-panahy. Misy le eny ivelany te hiditra ho any amin'ny anjara voatendriny, ary misy le ao anatiny tsy tafavoaka fa voageja. Matoa ianao zany midy ao anaty varavarana tsy misokatra ela be dia fantatrao ny tiako tenenina gadra ianao zany. Zany hoe ao anatina prison ianao. Zao nefa ny zavatra mitranga. Inona ny zavatra tian'Andriamanitra hijoronao raha misy fonja miazonanao dia natelin'le mpiambina ny lakile, nateliny fa tsy nafeniny no haniny. Dia ny dikan'izay raha tsy operena izy tsy hovoaka olo izy. Misy zavatra ohatr' zany hoe ny devoly zany te hirerena ianao tsy ho afaka ao mihitsy. Dia tia ny secret anankiray tiako zaraina aminareo. Mahafinaritra be ilay izy, mahafinaritra be. Secret anankiray, azahoana izay varavarana mikatona aloha. Aza mandoaliko hoe sokafo ny lalin'Andriamanitra. Non, tsy izay secret voalohany, fa zao ny secret faran'izay tsara indrindra. Ataovy izay ahafahanao manatsara ny communionanao sy apurana atateraka ny fiankofanao eo anatrehan'Andriamanitra. Raha voapura ny fiankofana dia tsisy ninina azo izay manakatom-baravarana atao akoatry ny mitazana amin'ny fivoahanao. Mahafantatra anao ve fa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 ny 5:20. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 ny 9:20. Zao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ndasa aloha toko manomboka amin'ny 4:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy dia nataony tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy, ary ny tongony bolokiny mafy tamin'ny boloky hazo. Ary noho ny mamanton'alina dia nivavaka sy nira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy, ary niaino azy mpifatotra. Ary nisy horohoro-tany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenany tranomaizina, dia nivony araka tamin'izay ny varavarana rehetra, ary nivavoko ny fatoran'izy rehetra. Hitanareo, Paoly sy Silasy niankohaka, ary tsy hoe nanao secret hoe rehefa mandisy midera ony dia mivava varavarana rehetra. Tsy any amin'ny fiderana fanambazana varavarana misokatra le izy, fa fahatsarana kalitao, qualité na communion sy adoration na fiakofana. Izy mirahalahy tsy natsapany tenany hoe any am-ponja. Tsisy fanomezan-tsinon'Andriamanitra tao am-pony hoe filazantsara no natonga azo any am-ponja. Fomadio ao anaty firaisana amin'Andriamanitra te hampandresy ny famonjena natonga azy ny kapohana sy nampidirana ao anatin'ny fonja. Pekuaka mariny Paoly sy Silasy, satria tsy nahasakana amin'ny fiderany, tsy ho an'Andriamanitra izay problème hitany masony sy toerana ratsy izay nampidirana azy. Vao nanomboka ny hira ry zareo, misy pekuaka marina sy olona tsara communion napetraka any amin'ny toerana tsy tokony hipetrahany.
dia ozy izy Andriamanitra natelonareo daholo aza ny fanalahidy rehetra ka natsipinareo any amin'ny ranomasina lalina ny fanalahidy ny clé dia zao tsy asakana ny volontéako na ny sitrapoko tsy ho tanteraka izany. Dia inona ny zavatra nitranga? Tsy nila nitondra mbavaka ary zareo vao ny fatorana amin'ny tongotry sy ny tanako fa nanandratra an'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra fotsiny izy hoe izay hitondranao fa ny zavatra azona iantoka dia zao velona ianao zany ny atao hoe fiderana. Mahatonga an'izay fiderana izay ho velona ao anatinao miatika tsarotra dia tsy inona fa ny fahatsarana ara-piombonana misy eo aminao sy Andriamanitra sy ny fahalalanao an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy azo izay zavatra rehetra atrehanao sakanana rehefa hiditra tsehatra mokanao izy ary tsisy arombaka azy anao eo an-tanan'izany ary rehefa izy ny asa tsy misy mahasakana mandrakizay. Halleluja! Inona ny zavatra nisy? Zavatra tsy nentina mambavaka. Va daholo ny varavarana rehetra, ny fatorana koa tsisy nahazona fa mivao azy. Manomboka androany maraina, tsisy varavarana mikatona azy sikekeny zany tsony raha ohatra tokony hisokatra izy. Ary tsy misy varavarana misokatra ny akentsika hikatona zany ihany koa raha toka tokony hisokatra izy. Alleluja! Raha toka tokony hikatona izy azafady. Dia izay no nahatonga ny fanalahidin'i Davida hoe niatanan'i Jesosy. Dia ozy izy Jesosy, za ozy izy ny manana ny fanalahidin'i Davida, le manidy dia tsy misy mahasokatra. Amen. Ary le manokatra dia tsy misy mahidy zany. Mila fantatrao anefa ity famarinana ity. Rehefa Andriamanitra manokatra varavarana ho anao dia be mipanohatra. Paoly niteny an'izany. Korintianina voalohany 5:20 ny 9:7. Ozy izy. Fa varavarana lehibe ny voavoa azahoako miasa tsara nefa maro mipanohatra. Tantroasy itory teny Paoly teny voanao azy ny varavarana ao ny Korintianina 2:20 sy ny Kolosiana 2:7 vakeo. Vavaka nanokafan'Andriamanitra varavarana ho an'ny révélation koa. Rehefa mangeta hety ianao ty alalan'Andriamanitra, rehefa mangeta hety ianao dia mitondra mibavaka tompo mitenena amiko dia sokafan'Andriamanitra mivavahadiny tsy ambaratelo mpanambarana anambarany zava-miafina aminao. Ary ny Apokalipsy 3:7 teny efa haitsika izy ity be dia be nefa nizarako an'ity teny ity mahakasika ny fiangonan'ny Filadelfia dia niteny Andriamanitra hoe fantatry ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoeo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Jereo leo anaty finosana, indro efa nasiako. Tanao rehefa mivavaka ka mangataka révélation avy amin'Andriamanitra dia jereo tsara hoe inona ilay zavatra teneniny. Fantatro izy ny asanao. Indro efa nasiako varavarana mivoeo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Inona nga ny tiany Jesosy ho atao? Ty tenin'ny tompo ty milaza fa ny olona rehetra izay tsy tsara fiombonana amin'Andriamanitra no ampahorian'ny varavarana misokatra. Ianao no mitotototo hoe sokafo ny varavaran'ny arena, sokafo ny varavaran'izao, sokafo reny zavatra reny zany lenao mirotoroto mandohalika mivavaka mba hahita varavarana misokatra dia vokatra avy amin'ny tsy fahatsarana ara-pifandraisana fiombonana amin'i Jesosy. Fa Filadelfia tsy olona manantona varavarana fa varavarana manantona olona. Misy zavatra tsy azo. Ozy izy Jesosy nasiako varavarana eo anoloanao. Tsy ianao no manantona varavarana fa Jesosy nanisy varavarana eo anoloanao. Midiky raha mitokony ho izy olona manantona varavarana fa rehefa mety amin'i Jesosy ianao ka Filadelfiany ho ampakarina izy manisy varavarana.
no hoe nasiko varavarana manantona fa tsy tadiavina ho amin'ny fahafahanao miditra makany amin'ny destin na ny anjara voatendrinao. Matetika ny olona manantona varavarana fa rehefa mety amin'Andriamanitra ianao dia misy varavarana foroniny ataony eo anoloanao ozy izy hoe asiko varavarana eo anoloanao. Halleloia. Ao amin'ny Apokalipsy 7:7 ao ambony ao zao ny voasoratra. Ary sorato amin'ny anjely ny fiangonan'ny Filadelfia zao ny lazain'ilay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'ny Davida, izay mamoka tsy sisy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Misy ny fanalahidin'ny Davida, mamoka tsy misy manidy, fanalahidy tokana ilay izy, tsy azo atao kopia ilay izy. Rehefa nidiny iny dia tsy misy kopia tsony ahafahanao mamoa. Ary rehefa nidiny, ny sokafany iray, tsisy kopia ahafahanao manidy. Fa iny zany tokana ihany ary ny ampelantanan'ilay tokana sady velona mandrakizay atao hoe Jesosy. Ny varavara zany dia ilaina ho amin'ny fidirana sy fivoahana araka io teny io. Eo amin'ny varavarana matoa misy ny varavarana dia tsy maintsy autoriser izay miditra ao fa tsy ndretra ny makao. Antom-pisian'ny fefo ny vavahady sy varavarana ary antom-pisian'ny trano ny varavarana fa tsy misy ny mahatrano ny trano raha tsy misy varavarana. Amizay ny an'ny ivelany tsy tafiditra, any ao anatiny koa tsy tafavoaka raha toa ka tsy autorisé. Rehefa makao aminao Jesosy dia mandondona izy. Indro mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy miaino ny feoko. Amin'ny Apokalipsy 7:20. Jesosy zany tsy tonga dia miditra ao an-tranonao fa manaja ny safidinao izy. Mandondona izy dia vao makao aminao. Dia ony Matteo 7:7 indray dia izy indray miteny aminao mandondona indray dia amoanao izy. Ka misy zany zavatra anankiroa. Ianao mandondona dia izy mandondona. Apokalipsy 7:1 misy varavarana misokatra iakarana ao amin'ny Jesosy ary anisany nampahitana an'izany Jaona apôstôly. Baiboly dia miteny hoe aza manome toerana ho an'ny devoly. Aza manome toerana, aza sokafana ho an'ny Satana ny varavaranao. Ary matoa izy afaka miditra tsehatra mampahory anao dia misy varavarana ny sokafanao tao zay. Zay ny dikany. Mialao ao anatiny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny varavarana ratsy dia tsy le mihidy, tsy hidiranao iny. Zay le nilazaiko teo. Fa lay ianao ao anatiny nefa mihidy le izy atao hoe prison. Raha vao hiditra ianao ka ny ivelany dia mbola manana safidy ianao hoe izy amin'reto varavarana reto no tiako mba hisokatra hidirako. Zany hoe manana fahafahana ianao isafidy. Fa le ao an-trano tsy tafavoaka fa mihidy iny le tsy mana-safidy fa atao hoe gadra. Ary androany hangataka ao anatin'ity fanambarana ity reo varavarana rehetra gadra rehetra ny azona anao ka tsy hafahanao tena mandrosana amin'izay programa ilan'Andriamanitra anao amin'ity fandraisana androany ity rava zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatra hoe toetra ratsy ve le izy, fiainana palotona ve le izy, fanangejany devoly ve le izy amin'ny karazana fahotana mangejana tsy mety matafavoaka anao mihitsiny. Fa na inona hevitra zany na ara-panahy na zavatra henanao andavanandro tena minoa ianao androany fa raha misokatra ny fonao mandray an'izao fanambarana zao amin'ity androany ity dia androany ny fotoanany délivrance ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tovy amen. Miala ao anatin'ny prison io ianao amen. Niza tratra amin'ny famosaviana afaka koa ianao. Fanangejana mataona ny maro miala tao ianao. Fanangejany fahotana miala ianao. Fanangejany fahantrana miaisotra tao ianao. Ny ozona rehetra sy reo faharatsiana mbola mety manaraka ianao hatramin'izay ao anatin'io prison io mataona ny maro tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amboly varavaran'Andriamanitra androany. Ary io varavarana io tonga dia hoentiny eo anoloanao rehefa manaiky fotsiny ianao ho Filadelfia. Androany misy varavarana tsy maintsy mikatona dia misy varavarana tsy maintsy sokafana amin'ny anaran'i Jesosy. Midiry ianao androany amin'ny fahafahana feno ara-piangonana. Zay tra manan'olana ara-piangonana androany Andriamanitra ny amin'ny mahany. Ny échec ny tsy fahombiazana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho vahan'ny tompo zany.
ohatra ny be deaibe le njoro vavolombelona momba ny asa teo ny fiarovan'andriamanitra ho tantaranao koa zay nataon'andriamanitra teny amin'ireny olona tsiray avy ireny fa zao androany a mila mivoaka ao aloha ianao ndao ary tsika ijery nisy ve zany zavatra zany atao anaty baiboly pasteur Rodolphe dia mba omeo fanoharana ary zay a mba enonay fa hanao varavarana eo anoloana tokoa andriamanitra. Ndao tsika ijery ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20. Halleluja. Tsisy ny tsara mihoatrana miazonay ny tananao raha lavitranao ao dia irery anilanao no feno hoe tsisy ny tsara mihoatranao miazonay ny tananao raha lavitranao ao dia irery anilanao no feno hoe. Alleluia. Tantaran'i Petera tao am-ponja ary indro nisy anjeliny tompo tonga teo sady nisy mazava mamirapiratra tao an-trano ary izy nanohina ny tehezan'ny Petera dia namoasika nanao hoe mitsangana fangana dia miala tamin'ny tanany ny gadra ary o ilay anjely tamin'ny misikina ary fehezo ny kapanao dia nataony zany ary koa izy tamin'ny tafio ny lambanao ka manaraha dia nivoaka izy ka nanaraka azy ary tsy fantano marina izay nataon'ny anjely fa nataony nahita fahitana ihany izy fa raha nandalo ny fiambena voalohany sy ny faharoa izy dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay nahazo ny lalina ho any an-tanàna ary voazy io vavahady io mba haleny ary no nivoaka izy dia nandroso tamin'ny lalana iray ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Ary efa natsiaro fanahy Petera dia nanao hoe ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy tamin'ny tanan'i Heroda sy ny fanantenan'ny Jiosy rehetra. Dona tsika isainy teto Petera tao am-ponja vao maty vao eo Jakoba niraisiny zareo Jakoba dia kopeny zareo ny lohan'i Jakoba apôstôly dia maty dia toron'ny Petera indray manaraka zany hoe olona andeha ho vonoina zany no ao anatin'io fonjy io midy fitsosona ny varavarana ary maramila be deaibe fa 50 mahery ny miambina ny Petera aizy izy ao am-ponja dia tonga le anjely nyteny taminy dia hitantsika teo ny zavatra nytenen'le anjely ozy izy mitsangana ianao ozy izy dia miala dia niala tamin'ny tanany a ny gadra dia le anjely misikina ary fehezo ny kapanao dia nataony zany mahagaga fa le anjely vao tonga tsy tonga dia niteny hoe angakaingana raha ianao zao teo amin'ny toeran'ny Petera maika be mihitsy ny hoe voatao aingana fa zarara mba tonga ny anjelyko tonga dia fa le anjely mbola miteny hoe anao vonkapa dia mekanjo tsara mimakomana zany hoe tsy problème ao amin'ny ara-panahy mihitsy zany zay zavatra mampatahotra tiana hoelana fangana dia efa fantatrao zany ny zavatra tiako tenenina rehefa mivavaka aza mikoropaka be zany ny maîtrise ny ampelantanan'le andoleanao tsy le pression mamprisika anao hivoaka manana aloha fahatoniana tsara eo apetrehana le problème fa Petera nasaina ny omana zay aloha zany toe-panahy anankiray voalohany atsika raisina rehefa tonga Andriamanitra mety maniraka anjely izy mety izy mivantana anokatra varavarana ho anao dia zao mila fiomanana ny fivoahana evy ny ara-panahy faharoa aza mikoropaka zany miandasa tsara inona ny zavatra misy misikina ary fehezo ny kapanao dia natao zany dia tafio ny lambanao ny andininy fahavalo Andriamanitra tsy mamoaka anao ao anaty fonja amin'ny enatra tsy avoakany ao matonga anao mbola tsy mivoaka ao anatiny io mbola misy zavatra tsy sikinanao sy kapa tsy tena nataonao tsara ary mbola misy lamba tsy nitafianao satria tsy mivoaka eo miboridany ianao
inona ny hevitra izy ara-panahy alohan'ny amoananao eo tefeny anao tsy toky amin'izao tontolo zao sao dia mamalakiry ny ampandehanana. Raha izy ny amoakanao eo ho anazy ny amoahany ianao eo. Ary raha hitondra ny anarany sy ho vavolombelona ianao mila misikina ny lamban'i Kristy ianao, hitafio Jesosy Kristy, kiraroy amin'ny filazantsara amin'ny fihavanana ny tongotrareo. Halleloja! Raisy ny gasika ho fiarovan-do, mitafio fahamarinana. Efesiana toko fahen andininy faharomeny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambiny folo. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrafa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizina izao dia ny fanaratsiny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo manohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa dia afahatry ianareo mifarary ka satria ny fahamarinana ny valahanareo, mitafiny rary no fiarovany tratra, kiraroy ny fahavonam-panavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany no finoana ho ampingy izay azahoanareo amonjana tsy pika amin'ny rehetra rehetra izay alefa n'ilay ratsy. Ary raisy ny famonjena ho fiarovan-do sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanaralahy sy anam-pavy. Ataovy amenna tsara. Tonga le anjely sikino tafio io teny io ara-panahy. Maninona Andriamanitra no miteny an'izany? Alohan'ny amoahako anao ao am-ponjy miomana ianao amin'ny vokatry ny fanahy. Halleloja! Miomana ianao, hitanareo amin'izay, zay le tsy ambaratelo ny varavarana ao anaty famonjena sy communion. Aza maky nivoaka, ianao maky nivoaka, nefa satria nikropaka ianao voaka tao, tsy ny akanjo ianao fa miboridana, anala-baraka ny ivelany fotsiny hoe navoaka an'Andriamanitra ny olony fa nasainy nivoaka miboridana. Vavolombelona marina dia izay vavolombelona tsy anala-baraka ny anaran'Andriamanitra. Ny vavolombelona marina dia izay mitafy an'i Kristy mba fantatrareo fa averiko indray. Fa ny asan'ny apôstoly toko 9:9 ny Baiboly dia nametraka tsara. Aza mialo Jerosalema, Jodea, Samaria ka hatrany amin'ny farany tany. Ho vavolombeloko any nareo fa aza mialo amin'ny efitra ambonindriana aloha mandram-pahaminona nareo hery. Dia variana hoe fa inona le hery fenoana tao? Nefa ry zareo efa nampiasaina mialohan'ny fotoana hitokanany. Dikan'izay le vavolombelona zany tsy mahafeno fepetrany hoe ampiasaina amin'ny fomba mahagaga ianao, tsy mahafeno fepetra zany. Taovadreo ny tananao, tsy zay le vavolombelona. Fa le vavolombelona nanomanana atao amin'ny efitra ambonindriana, le anahafanao an'i Jesosy tsy anala-baraka azy rehefa andeha hitory-teny ianao fa mitafy tsara sy mamoaka vokatry ny fanahy ho lay olona tena ahitana taratra ny fitiavany, ny fanetretenany, ny famara-panahiny, ny fahalemem-panahy, ny fahononam-po, ahitana ny fifaliana. Ny olona tao hoe feno fanahy dia olona afaka aneo no maizy azy an'Andriamanitra ho mipiara-belona aminy, hitarafana ny fisiny en mantoetra. Tsy moramora ny makato manefy ny sitrapo mandany tenako. Tsy moramora ny manarady lanja ny azy fijalinao Kristy manefonao Jesosy. Tsy voatery ampifaly azy zany mihitsy Jesosy nofoko mangay azy fa mahazovana ny fanahy. Eo fifana masina ny tena amiko ny tena reny dia ny miaina amin'ny fanetreny. Eo am'izay le rehefa faralalana no lalako zay sitraka no sitrako mierinao no eriko
ohatrao ny tananao ataoany sitrapona. Misy olona ve te hivoaka amin'ny fonja? Atsangany ny tanan'izay mbola manana fonja ny azonazy androany manomboka amiko. Halleluja. Zay voafonja rehetra mandehandeha tantanàna ka mila varavarana misokatra moana azy, miomana, hitafy, hisikina, hikiraro, anao kasika tafavoaka ianao. Halleluja. Enoy tsy vavaky Petera no namoaka azy tao fa mifanekeny Petera hisikina. Raha tsy manaiky le toe-po ampanekeo aloha, nganampanekeo dia teneno izy, tsy zay tiako fa zay tianao, tsy fievitro fa fievitra, vo manaiky eo atao aniny sitra. Ozy amin'izay le anjely rehefa vita zay rehetrarehetra zay voa amin'izay dia voaka izy ho an'ny olona zay tsara fiombonana, ohatra ny manonofy ny amoahan'Andriamanitra azy, manonofy ohatra ny tsy ao anaty kajiny, tsy ao anaty calculany. Tena sérieux fa tena savy ety nahoany aloha fakitsika fa sao dia za no mamorony ny asan'ny apôstôly toko 12 manomboka amin'ny 15 dia nivoaka izy ka nanaraka azy ary tsy fantanoa marina zay nataon'ny anjely fa nataonao nahita fahitana ihany izy, ohatra hoe miaina ao anatina vision nefa réalité. Fa zao fotsiny atao vitan'Andriamanitra mipetraka tsara ny ferovatratra. Ianao zany asain'Andriamanitra manao maillot, manao tenue, manao fitafy ara-panahy. Le fitafiana ara-panahy mahasarotiny an'Andriamanitra nefa ianao tsy ady akory. Ny epeny an-tananao zany tsy mamono, tsy mintsitra makany amin'ile maramila miamby ananao akory, fa zany hoe ianao zany tonga dia olona complet ohatrany hoe maramila matanjaka be zany, avoaka fotsiny tsy miady rehefa feno toe-panaraka an'Andriamanitra, satria miadin'i Jesosy no adinao fa tsy miady ho anao ianao. Halleluja. Hitanareo le fahatsorany filazantsara ohatra zany no ilaina amin'izao andro faran'izao, fahatsorany filazantsara. Dia jereo ny zavatra nisy. Petera mbola atao anaty endriky ny gadra, tsy azo atao mitafy satria hovonoana raha pitso tena miboridana tanteraka. Fozisy ny tompo hoe Petera, tsy mivoaka ao anatin'izao etanao zao zany ianao, miandry ianao fa aza mikoropaka, tsisy mamaika, mekanjo aloha, manaova fekibo, miomana tsara, kely sisa de lasy zao. Rehefa tonga nafaka anao Andriamanitra, asainy miomana aloha ianao. Alohan'ny fotoana ivoanao dia asainy miomana ianao. Tena Andriamanitra dia maneho amintsika fa rehefa noentin'ilay anjely mivoaka Petera ny fonja dia sahala amin'ny hoe nanonofy izy, ary ny voazo ny varavarana. Ohatra ny nanonofy izy aloha namaky an'ilay varavarana roa safiry. Dia ao amin'ny 12 izay 12 zafady, rehefa nandalo ny fiambena voalohany izy aloha sy ny faharoa dia tonga teo amin'ny vavady vy izay mahazo ny lalina ho any tanàna amin'izay, ary ny voazo io mba alehany, ary no nivoaka izy dia nandroso tamin'ny lalina iray, ary niaraka tamin'izay dia nandao azy le anjely. Rehefa nentin'le anjely zany izy ohatra manonofy, fa rehefa mivoaka ny tany amin'izay izy tonga saina ao anatin'ny miady, dia misy fotoana ianao ampandreseny ao anaty nofy, ohatra manonofy zany. Fa rehefa avy eo miala amin'izay dia tonga saina ianao hoe efa tafavoaka ianao zao, dia ndana ataovy izay mbola ilananao. Velona mba hanompo izy, fa tsy manompo mba ho velona izy.
samy hafa zany fotom-pisainana zany. Ny olona mandeha velona izy mba hanompo ny antom-pisiny ny fanompony, fa ny olona manompo mba ho velona avily mifananany eny an-dalana satria misaina izy eo anaty fanompona ny velona. Mihitsana ho azy ny fitiavanao an'izao tontolo izao izay tsy hanaraka anao akory. Mba fantatrao ve fa tsy zavatra iray eto ambonin'ny tany ka anao. Paoly ny teny ianareo ny zavatra rehetra rehefa any Kristy ianareo. Fa andao tsy keritreritra, tsy zavatra iray zany eto ambonin'ny tany ka anao. Na hivatanao io raha tsy anao, lamba sy ny tsisy anao. Proof rehefa miala eto ianao dia anaovan'olona ilay zany hoe ianao zany mandeha dia misy olony. Vao miala eto fotsiny io ilay zavatra nasa rotony ianao be ny tena ozy ty tsy azoko eto kitihana. Iny mihitsy ndraisy ny olona voaloha ty tsy azoko ny kitihana hatramin'izay. Dia hitanao fa tsy anao ilay izy. Ny atao hoe ketrina izay zavatra tena tsy anazy ny ametrahany fony. Dia iny no ireareany hoe mandroso izy. Raha vao ny ministera manompoka mitodika sy mametraka ny fandrosoany amin'ny materiel efa tsy ho fitiavan'Andriamanitra. Izao pastera rô daholo vadafy ny arivo dia miteny an'izany amin'ny fijoroko eo anatrehanareo arivo. Fa za akory olon-tsotra fa tsy mba mpanarivo ary tsy miantehitra amin'izay zavatra misy hitany masoko fa mitoky amin'izay hitondran'Andriamanitra. Teny aminao an'ity famarinany ity zavatra anaraka anao vao miala eto ianao dia io famonjena tsy dia rarahinao loatra io. Ny fiombonanao amin'i Jesosy rery io le tena tsy manam-potoana amin'izany io tsy ananao fotoana io ny tena anao rehefa miala eto ianao. Fa ny ankoatran'izay tsisy ianao sambatra zay maty dia zay maty amin'ny tompony asa manaraka azy. Izy natakalonoan'i Jesosy. Iny nandaninao fotoana mihoatra ka tonga anao tsy hifantoka amin'i Jesosy. Zay mety manana trano arivo ianao. Fiara ray alina voatetinao izao tontolo izao. Dolara ny ondananao euro ny fitoeran-tongotrao. Fa tehiteny aminao tsisy na fanjaitra ray azy anaraka anao rehefa miala eto ianao. Mba handana mpidirodiro any am-pasana fa vaky ny fasana akazo ny tompony. Tokava saina meo lanja fa tsy tia tany mandalo ty motivation mpanompotsika. Ny fanompotsika hibanjintsika an' Jesosy, anamborintsika ny toe-potsika iray aminy. Aza vela izy nizaniza ninninina atakalonao ny toerany omeo voninahitra izy fa izy ny nendo anao, izy ny efaranao ary izy ny mandrakizay anao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tombontsoa ny miaina eto ambonin'ny tany. Ara-petrao tsara ny ligne directive andehanana araka ny sitrapony. Aza manao izay mampalahelo azy satria ny zavatra rehetra mandalo sy miserana. Tsy misy izay raha etiko atao hoe fanaperana. Tombontsoa ny manaiky ao anaty fanompona fa ny zavatra iriko ny lasanao tsy ho tsaroana tsony. Mandrosoa miaraka amin'i Jesosy. Ny zavatra voaraiko ao anatin'ilay izy dia izao. Misy fotoana ianao avelan'Andriamanitra ho tsapanao ny ady kely izay lalovanao. Feo amin'ilay ady be tsy vitanao, izy mitondra anao tahaka manonofo dia afaka ianao. Fa zao moa hoe tsy afaka noentin'ny anjely izy raha tsy nitafy. Tsy afaka hoentina. Tsy mora tariana raha tsy tafianao daholo rehetrarehetra ireo. Tafy fahamarinana mila marina tsara. Io tsy azo anaovana sinema satria ara-panahy. Raha hoenao betsaka ny mahay mitory fahamasinana tsy miaina amin'ny fahamasinana. Betsaka ny te-hitory fitiavana fa tsy tafavoaka ny diplôma satria tsara be ilay zavatra toriny fa izy tsy manam-pitiavana. Mbola manana olana be mihitsy izy amin'ny fampiarana izany atao fitiavana izany. Amin'ny fanetretena hay be ny mitory an'ilay izy fa ho tokantrano ihany ianao dia efa hita hoe vo satria nahoana jamais ianao manetretena fa ny hafa foana mandevitra aminao. Dia raha vao tsy arahana ny hevitrao dia tonga dia fa dia ho aiza ary tsika ianao manokana ny tenenan'Andriamanitra eto amin'any. Ianao manokana mandiny tena betsaka ny teo afaka fa
fa tsy metimihitsy nato le fanekena zany ny atsika ny entina mambavaka tompo fa maninona ary tsy mety mangina mihitsy tsy mety manety tena mihitsy tsy mety le vokatry ny fanao ohatra tsy mitafy tsara mbola ianao nefa nio tena tompo voay varavarana mba hivoako ao anatin'ity fahorinyity mamaky anao zay mampahory anao eto an-tany fa tsy mba eritreretinao fa mihoatra noho izany natongavan'i Jesosy anao natongavano anao hikarakara ny mandrakizay anao vao ndresaka tamin'ny mpianitsy ny teny hoe ary aza malahelo ny fonareo fa raha afaka pisy tenao fagagana be ianareo anaka tsy zany aza malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ary mino ako ao an-tranony raiky misy fitoerana maro raha tsy any dia nilaza taminareo fa dia amboatra fitoerana ho anareo aza vela isy zavatra mampisaringotra anao amin'izao tontolo izao mety misy zavatra mampalahelo ny fonao tsy mifanaraka amin'ny heritreritra fa marina fa marina tsara aloha zavatra fa inona ny andaninao amin'ny zavatra tsy voatery ho marina andaninao fotoana keliny izy tsy dia hiakatra ianao mieritreritra hoe tompo mahalala ny azy fantany ny azy fa za mieritreritra hoe anazy na mbola tsy anazy aloha tena mitsotra aminareo manomana ny foko isan'andro eo na mipapakatra fo maraina bonjour Jesosy ay mbola tsy tonga ianao tena ohatrany tsy le langage tena misotra fa mbola nomena tombonano afahako manomana ny tenako sy manomana ny hafa azadino zahay tsy nirana hitory anaitranao iomana fa zay koa aloha miomana alohan'ny anomanana ianao satria raha tsy vonony zay inany ny anomanana ianao ny olona efa vita ihany efa miandra fa miakanjo tsara nareo angakaingana ny efa vita ny afaka miteny an'izany fa tsy hoe ny olona ndray nefa ny am'dosy dia hoe angakaingana nareo fa izy tsy miakanjo akory atovy sery militsika miara-miomana tsy fotoana zao hitoriana fahamarinana fotoana zao hiainana fahamarinana tsy fotoana zao hitoriana fitiavana fotoana zao hiainana amin'ny fitiavana tsy fotoana zao hitoriana fanetretena fotoana zao hiainana amin'ny fanetretena halleluja hozy izy Andriamanitra mety 50 ny maramila miandry Petera tsy mahazo mivoaka klak tatataka miandry Petera mivoaka tsy mivoaka eo zany ianao hozy izy Andriamanitra Petera nisy mivavaka koa aloha vao tonga tao lenjely tadidio fa ny fiangonana tsy ampivavaka fa be teny fotsiny dia tsisy fifohazam-panahy zany tsy maintsy mahatona anao hivavaka zay teny renao tompo zany teny zany mbola tsy tanteraka eo amin'ny fiainako mba hiasa saina mba ho marina eo amin'ny fiainako zany teny zany zao aza vely tory foana eto pasteur zay pasteur mifandimby rehetra aza vely tory foana eto izy raiso le teny fa tsy avy amin'le pasteur reny fa avy amin'Andriamanitra ho anao ny angatahako amin'i Jesosy ny marika alalàna fa seleny Saint-Esprit ianao na hoe nasiany tombo-kase dia ny sensibilité ianao ny fahatsoloanao mandray an'le teny mpanisiana ny fahafahanao miainao anaty fiadanana na miatrika ady azy ny famoram-pananananao amin'ny fanetretena mangetaheta ao anatin'ny asa fanompoana zay nanendreny ianao ny anekenao anety tena naisitra ny otamora mahazo rehetra ao anatin'izay sedra lalovanao ny fahafahanao miandrandra any amin'ny désert fa mpamoron'Andriamanitra ay zany rehetrarehetra zany iandrasany ianao daholo farany dia nomboko tsika ny devoly any tsy afaka ny anakatona varavara nefa misokatra satria Jesosy ny teny hoe zay ny voaiko tsisy mahity fa inona ny ataony elingeleniny ianao tsy fantoka hivoaka elingeleniny inona ny elingelenany ianao aiza ny ahafahany manelingelina anao eo amin'izay nandreseny fa taiza izy ny nandresa ianao dia eo amin'ny nofo ampidiry ny eritreretra ratsy mahatonga anao tsy tafavoaka hianina dina amin'izay manana alahelo amin'ny anina ianao nefa tsisy idirany
loza izy devoly tsisy tovoaka zany eto lotono ny fonao lotoy ny eritreritrao ary ny olona raha vao mora maloto eritreritra dia tsisy vision misokatra tsony akiviny devoly ianao lotono ny sainao fa impossible ny atafavoaka anao mampiditra saina izy fijery diso hoe tsy vitanao miazona ny tokantranonao io zany asiny sakana tsy hahafahanao mandroso fa sy ny blocage eo anoloany varavarana satria hitany efa misokatra be le izy zay mahatonga ampôly miteny le varavarana efa misokatra fa be mipanohitra ny olona mitazana anao mahita fa misy opportunité be mihitsy ny hitany eo aminao ka rehefa manina ary izy ny tsy mandroso manontany tena le olona nahoana izy inona ny antony satana mametraka blocage eo anoloanao inona ny eo anoloanao inona ny olana mety eo amin'ny saina ve ara-panahy ve le izy saka napetraky ny devoly favarim-barianina ve satria alohan'ny varavarana misokatra dia tadio ny tsy hahafahanao mandroso dia zao satria diso ny fomba fijerinao diso ny fomba fisainanao diso ny devoly ny zavatra rehetra mba hahafahany miazona anao toero ny asa maizina fa tsy makaizy zany io maninona hoe tsy makaizy zany io amin'ny Ezekela toko valo andininy fafito ka andininy favalo mila nomena hery Ezekela vao nahajoro rehefa tao amin'ny fanahy vao nandroso izy nahita varavarana ny sokatra rehefa ohatra hitanao hoe tsy vitanao izy dia mangatah hery amin'Andriamanitra dia mivavah amin'Andriamanitra tompo tia momba rehetra matoa saina rindrina ny trano dia tsy misy feo hafa avy any ivelany raha vao misy feo tafiditra ao anatinao meko diseriny moa faran'izay kely ianao tsy ataoko ngeza be fa ataoko kely be dia fantatra hoe ay zay zany le tian'Andriamanitra atao raha vao feo tonga ao anatinao mahatonga anao maizipo akahala dia tsy avy amin'Andriamanitra zany fa ny tena avy amin'Andriamanitra mety manafotoana anao eo am-pianona fa manitsy ianao ary manangana anao ilay izy am-pitiavana dia inona ny tokony ataontsika ny masoko manina moa izy ny sofiko ny sofiko andrenesako ireo tenina ny oroko fofinaina avy aminao fofinaina avy amina tana no anandratako ana ny saintsainako ny falebiazana satria tompo oianao no antony velomako tompo oianao no matoizaoa no arinao itovy hevitra rehefa nandre soasy kaleba nakany amin'ny tany anankiray atao hoe Kanana varavarana efa nisokafan'Andriamanitra fa inona ny sakana misy géant olongoavam-be dia inona ny zavatra niseho nangataka hery ny zanak'Israely mba handavo olongoavana io ny ilantsika ny fanamasina mila feno fanamasina ianao mijoro ahafahanao mamaky an'ilay varavarana misokatra akanesanao ny amin'ny anjara voatendry ampitombohy no alika amin'ny forotra raha tokony irahiry eo am-bava amin'izay zavatra tsy mampandroso devoly mahafantatra ny faiblessinao indraindray ny faiblessinao tsy tianao nijery an'ilay izy hoe tena tia ny faiblesseko Andriamanitra
fa ilika eo foana le izy nandreny refa faiblesse moa koa tsy ampahitan'andriamanitra anao mihitsy fa ny olona mahita azy dia raha sendra ny olona arany miteny ty faiblesse dia tezitra be mihitsy zay mihitsy mahafaiblesse an'le izy zay justement voilà zay mihitsy le izy raha ohatra ny faiblessenao tenen'olona dia efa hitakitanao endry metimety eto le izy metimety eto fa tsy tafavoaka mihitsy anao dia voavoateny le izy dia eritreretiny ohatra natany nisy fotoana zany mitory-teny dia le olona zany mieritreritra hoe nisy nyresaka tamiko foana fa izy andray ary nyresaka tamin'ny pastera amin'ny fiainanay dia be diabe le vadin'le olona miantso rehefa avy eo fa ngany resahany anina taminao zozozo tena raha ndray fiangonana ho fantatro daholo ny problemany dia tena zay ny anomoarako tory-teny dia zava-doza fa matoa le teny milatsaka hoa fanitsinany tsirairay le izy za koa mba mahazo amin'ireny no zany rehefa mahazo ah dia samy mihinany ny azy hoanina le izy dia samy mihinana ny azy eny mba dia anao miala eto neny ohatra miketrona kely tena mafy ko nydaroka bomba taony eny bomba ve ny andraisanao an'le izy sa fa soavana novany eo anatinao zavatra tiany Jesosy mantsy miomany ianao fa hamoakanao izy zay tafavoaka ihany no ampakarina tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra halleloia varavarana mety olona mety lalana mety zavatra mety orana fa rahan Jesosy keo le izy naniraka Barnabasy amin'ny Paoly izy amoaka azy naniraka ohatra zany Jesosy zao lalana varavarana ho antsika Jesosy tsy makany amin'ray tsika raha tsy amin'ny alalana olona zany ny varavarana atao hoe Jesosy ka ao anaty fiombonana dia tsara ny fiomanana mba hahafahany varavarana misokatra zay le secret ara-panahy miafina ombadiky ny varavarana ifandraisany amin'ny famonjena sy fiombonana amin'Andriamanitra resy lahatra ve nareo hoe nandray teny teto androany io raha resy lahatra ianao fa nandray ny tenin'Andriamanitra androany ndao hite-tanana mafy be ho an'i Jesosy mila fantatsika ty fahamarinany ity ndraindray ozy ny devoly dia manao an'izao hevitra zao rehefa hitanao mpanompon'Andriamanitra ampiasainy dia any amin'izay akaiky ny fonao ny devoly ny miditra mandotony ao anatinao ahoana le hoe akaiky ny fo mety namana mety sakaiza mety ankonana dia iny fotsiny nampiasainy mety mandainga mety teny tsy voamarina akory le izy fa le ratra lasa zaraina le ratra dia lasa ianao koa maratra zao ny angatahako aminao ho avy Jesosy aza manaiky latsaka tsy ho ara-panazany mihitsy ataovy amen azony tsara le toerana tsy ho mason'ny olona mba azaona sitraka aminy fa eo mason'Andriamanitra mba hampijoranao tsara eo anatrehany ty resaka ty mantsy tsy vazivazy mety rehefa avy eo nany ny trompetra mety rapitso maraina lazaiko teo hoe tsisy anao ny rehetrarehetra na ny vady andefo mandrinao na ny zanaka nateraka ao na ny manodidina anao na ny piraita-po aminao na ny mpiara-miazakazaka aminao tsisy anankiray andreny afaka hijoro amin'ny toeranao raha sendra lasa ianao heritaona ihany izy misentosento fa ny aorinan'izay ianao hiatika an'Andriamanitra tsisy araka aminao ny fianao rery no zany aza vela isakasika amin'ny fiainam-panahy zay feo ety ambonin'ny tany mitady andoto ny fonao na inona mety endrika isehono zany mijoro ho an'Andriamanitra jereo masoka ko mijoro ho an'Andriamanitra foana hoe misokatra ny varavarana hoe dia tafavoaka ianao aza vela akasika ianao hoe na mifanomponao na ny lohalika ao fototra eo anatreh'Andriamanitra ny zavatra rehetra aoka ianao ho tsara fanahy foana hoe aoka ianao ho feno voninahitra foana aoka ianao ho mpanompotra Andriamanitra foana fa zay miomana ny mandeha hoe amen na sa tsy amen zay miomana ny mandeha madama Sara Mose zay miomana ny mandeha quel sistema sisa oh quel sistema sisa oh nan mandeha zay vonina ny mandeha madama Mose hi halleluja
mba fantatrareo ve atao bokinareo nefa mihoatra noho izany ao am-pony Jesosy mihoatra lavitra nareo. Tena tiantsika, amen. Tena tiantsika. Any an-danitra tsisy zavatra mety hoe mahaory anao zany. Vao miala eto zay namaky baiboly dia nijery tao amin'ny bokin'ny apokalypsy hoe rehefa tonga any an-danitra zany ny olona tsy mifankahalala. Tsy mifankahalala fa hoe ohatrany hoe tsy hoe mandeha le sensation mampivady mpianaka fa tonga dia olona anankiray nesoan'Andriamanitra fotsiny tsotro zao le hoe filana sy ny zavatra rehetra ny anatinao. Dia zay sy mama zany zao rehefa tonga any an-danitra way rana baviviany zany rana vavy eto tany zany hoe chérie raha vao mandeha dia aizy lahy normal satria Andriamanitra no mife ny zavatra rehetra. Jereny alehibe amin'ny voninany dia sotra Jesosy hainy mihitsy mamboatra atsika, manefy atsika, mampiorina atsika sy mitahiry atsika ao anatin'izany. Raha tsy notr'izany ny ao anatinao zany dia ny ety ambony tany koa dia tsy normal ianao satria tsy tafita mihitsy ilay programma tian'Andriamanitra nanganina anao atsapany lehibe ny fitiavany. Fa zao anefa ninonina fahatsarana rehetra misy ara-piombonana aminareo mivady mpifankatia be nareo mba mifanarina aza miara-dobo ao. Raha vao misy zavatra tsy mety amin'ny ara-panahy dia sary-piaro ianao vady missionko voalohany dia nitondranao any an-danitra. Zay ny voalazany Amosa Hosea izy zay raha tsy diso le hoe ho fofoko vadiko mandrakizay ianao dia ampahalalako hoe iza moa Jehova. Ampafantatra anao an'Andriamanitra zany zavatra zany ohatrany tsy apakatra antsika oka mihitsy tsy ho amintsika mihitsy le hoe izay vonina mandeha madama sara amse nalana vavy izy misy roa ray fandriana ny ray horaisina ny ray avela fa ndao vao maneno ny trompetra foana ny fandriana. Alleluia. Satria le fotoana efa akaiky daoko zany tsisy ninintsika zany zao tsy ao anaty tsy hoe zavatra tenenina mampatahotra zany fa iomanana zany miomana aza velo voakasika amin'ny fo saina sy ny ao anaty ray manontolo sary-piaro raha mba fantatrao tsy tahiteny an'izany aminao fa maninona ny tafateny an'izany raisy fotsiny le izy sotra ny mifanitsina androany Andriamanitra. Androantsika iombona amin'i Jesosy akipio masonao dia mitenena aminy. Zao ny fotoana sarobidy indrindra eo amin'ny fiainako ahafahako miomana ao anaty fiombonana iraisako aminao ahafahan'ny tenanao ho tonga nofo ato anatiko ary ahafahan'nydranao mikorina ho amin'ny famelan-keloka ho aho sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Raha mbola ao anatin'ny fonja ianao androany tonga eto Jesosy androany maraina hamoaka anao izy tsory amin'Andriamanitra aza vela isy olona ampatsiaro akory na ny vadinao na ny zanakao nizaniza fianao sy izy rery mitenena aminy reto Andriamanitra ny zavatra mbola hitako fa tsy tanteraka eo amin'ny fiainako. Voninandro any ny anaisotra an'ireo satria tsy mety raha tongotra avy ny osopotaka no ampidirina ao anaty kiraro madio. Tsy mety koa raha olona ao anaty atsemboana avy ny azakazaka tany amin'ny dezera tonga dia manao akanjo vaovao dia ovy amin'ny rano sarobidy fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Topotia aoko hitafiko ny fahamarinanao ho azoniko ny fiarovan-doha ho famonjena ary ho kiraroko ny filazantsara ny fihavanana mba afahako mandroso hiatrika ny tsilo-piainana rehetra. Raisiko ny teninao ho sabatry ny fanahiko ary ho sikinako fahamarinana ny valahako ary ndrariny tsy ho adiniko ho fiarovatratra mba hiainako amin'ny fahitsianao sy ny fitiavanao mandrakizay. Sotra ny amin'ny teninao androany manahitra ao anatin'izao fiombonana izao averintsika zao hoe
tenitsika avy ao anatin'ny fotsika anao a Jesosy io anao mandrakizay a androany no anehoako fa ny fiombonako aminao ny voako tsy ao an-tranomaiziny ota intsony amin'ny anaran'i Jesosy amen. Jesosy tompo tamin'ny ala izay namadihana azy dia nandray ny mofo rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia izay tia nitenako izay vakina ho anareo sao natao ho fahatserovana misora azy. Taka izany koa ny ranom-boaloboka maneho ny rany zanak'ondry izay nalatsanao antsika ny famelana ny fahotantsika amin'ny fanekena vaovao. Hoy izy novinanoviana nareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako nareo mandra-piaviko ny tompo. Ndaontsika hisotra azy amin'ny fotsika manontolo amin'izao. Misaotra Jesosy no ny rana, misaotra Jesosy voahy, misaotra Jesosy. Alleluia. Mahazo toerana tompoko. Amen. Faly miara-batsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fandaminana kely rehefa avy eo dia ny pasteur rehetrarehetra mba mijanona dia makato amin'ny ilany ato noho ny fandaminana izay tsy maintsy atao. Alleluia. Miara-batsika tsiraray avy tonga soa ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra sy ny délégation ary mahafatifaty be nareo zany. Tonga soa koa tsika tsirairay avy izay androany vao tonga eto dia nizatra mahafinaritra na iza nahazo voandalana tsara be androany. Tena saza ireo mitondra varavarana anaty bagage netiny avy any. Tena mihoatra ny poids autorisé zany fa saorana ny tompo hoe makasitraka tompoko ny amin'ilay voandalana fa tena tsy voandalana avy any ivelany iny avy any Parina avy any Europa fa zareo moa niakatra amin'iny avion iny dia teny ambony teny fa nakaikikaiky tamin'Andriamanitra teny dia tonga dia nampidirina tao anatin'ny bagage à main ilay varavarana betabe. Saorana ny tompony amin'izany fa tsy haiko alohanao fa za nahita ary dia misaotra ny tompo hoe fandaminana eto amintsika zany zao rehefa latsinainy sy talata sy larobia dia manekeo Philadelphie dia tonga any amin'ny sekoly dia mandray mahita lakle betabe tsika ao amin'ny sekoly isa maraina. Ho an'izay mbola tsy mahalala ny eto amin'ny asa fanompoana sekoly maraina misy sekoly tsy andoavam-bola etsy amin'ny supérieur Analakely manomboka amin'ny fito ora sasany maraina ka hatramin'ny 8 ora sasany supérieur Analakely deuxième étage. Latsinainy manokana dia sekoly mpamahana olana ny talata, sekoly mpanasitrarana ary ny alarobia, sekoly mpanambiana toetra. Fotoana manokana ireo fotoan'ireo araka ny resahana teo amoahana lakle amahanao ny varavara ny fanasitrarana, varavara ny famahana olana, varavara ny tokantrano. Misy lakle zaraina mamaim-poana ka izay mba te azo an'izay dia mba tongavany. Alleluia. Dia mila miomana koa tsika fa araka ny nambara teo dia amoaka antsika Andriamanitra. Amen. Amoaka antsika Andriamanitra dia ao anatin'ny fanomanana ny fanatrehantsika foana ny fanatrehany rehefa mba miteny amintsika izy hoe tongava ary dia tongava any. Fa misy zavatra ho ataon'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Alleluia. Rehefa avy eo mbola misy ny fotoanan'ny tanora, mbola misy ny fotoanan'ny isa-tsampana ihany koa amin'ny fandaminana ny amin'ny croisade. Croisade izay ataontsika any Antsirabe dia efa nahemitra araka ny fangatahan'ny tompo. Fa nisy betsaka koa mba nangataka hoe aloha mba atao efa mba mandray karama araka ny resahana maly dia tena nivalian'ny tompo tsika tsirairay avy
le 4 5 6 octobre ny croisadetsika ny Atsirabe miomana mambavaka ny tena tsara dia tsika rehetrarehetra zao makany daholy amen zay nanao amena zao tonga dia ahita fity tonga dia lasa any dia lasa betabe zany alleloia sotra ny tompo a busy 40 zany ny ambassadeur sy ny anina mila homanina fa hoany daholo ny ekipa rehetra ety Antananarivo alleloia dia zay ny fotoanantsika araka ny lazain'ny mpanompon'Andriamanitra teo mila manao an'le fitaovana fiarovana fandraisako azy moa zany hoe ho any amin'ny asanay zany le izy teo équipement de protection individuelle fa le zany hoe équipement de protection spirituelle zany nomen'Andriamanitra atsika ao anatin'le vokatra fana mila mivonontsika ao anatin'izany mila mivonontsika ao anatin'izany rehetrarehetra any satria dia fahavalo zany misy vo eto ary tsika dia efa misy fahavalo mikitikitika hoe aza enono zany vo eto tsika dia efa misy manitsaka ny tokontsika nefa ny andeha andray dia vo hitsaka dia faly be ny fo alleloia hoe tena misaotra anao nanitsaka satria ilayntsika zany alleloia dia mila mivonontsika ao anatin'izany mandrapatonga ny fanatitra ety anoloana ny fanatazana joro vavolombelona kely satria ohatra ny joron'le raha lahteto fa tsy ataoko lava be le izy fa za efa imbetsaka ny saika accidenté tamin'ny torimaso efa nijoroko teto zay indray mandeha fa nisy fotoana raha tena nanao tetakeo mihitsy le tomobile tao anaty torimaso fa janona teo amin'ny arabe le fiara manana protecteur ianao ngeza be tena andao tsika tsy hoe dikan'izany keo dia tena hoe tsy atory mihitsy fa dia hitondra tomobile dia zavatrafa indray zay fa aleo mitandrina ihany raha azo atao amin'ny matory dia matory tao tsika hitsangana andao tsika hitsangana dia injiro aty aloana ny tananao dia andao hisaotra ny tompontsika ray eo amin'ny anaran'i Jesosy faly zay androany satria nahazo voandalana misaotra zay tompo satria natorinao fahamarinana maro be ary nisokatra ny masom-panahinay nafantaranay fa ay ianao mbola mitazona ny lakile ny fiainanay tsirairay avy misaotra tompo makasitraka noho ny amin'izay fa nampitondrainao amin'ny mpanomponao misaotra ihany koa ny amin'ny fahafahanay manatanteraka mifanatitra fa folo-karena sakrifisy izay rehetra avy amin'ny fonay tompo raisy mba hoanitra kasitrahany zany vonahitra ny anaranao tahino tsirairay avy aza vela izy diso anjary zay tsirairay avy eto amin'ity toerany ity feno be zao toeran'izao Jesosy avy dia mino zay fa ny feno ny fahasoavanao koa ny olona tsirairay avy tonga eto makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy alleloia amen andao tsika hitehaka mafy vonahitry ny tompo oia firy mifaly fa voatay izy androany andao tsika hisaotrany Jesosy ny amin'ny teniny ny amin'ny sitrapony ny amin'ny fanairany ny amin'ny fananganany ny amin'ny fitiavany ataovy mahafaly ianao zany fa fitiavan'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany andao tsika hiteny amin'Andriamanitra androany hoe tena feno fifaliana ny foko satria ny teniny tamiko ianao ny tao am-ponao Andriamanitra saotra ny amin'ny teny sy ny fanambarana rehetra manangana mampijoro eo planina sy programa sy antom-pisiny ilanao Andriamanitra makasitraka anao raiso ny voninahitra raiso ny dera raiso ny atsy ho anao rehery mandrakizay raha eto ianao amin'ity marain'ity tena renao mihitsy ao anatin'ny fonao fa tianao Jesosy dia oka ianao atsiaro amin'ity marain'ity hoe libre ianao tena enonao mihitsy hoe afaka ianao mihitsy ny hoe efa namniana anao izy efa nanangana anao izy efa nikasika ny fiainanao izy alleloia misy olo eto androany maraina Andriamanitra miteny amiko misy tovy efa potika ao anatinao fa novain'Andriamanitra vaovao le izy ndana jereo contrôle fa tena azo contrôlena any amin'ny dokotera saotran'Andriamanitra ny amin'ireo hôpitaly sy ny dokotera sy ny anina fa zao fotoan'izao Andriamanitra miteny rehefa miteny Jesosy dia miteny hoe tena soloany vaovaony zany hoe tsy mitovy amin'le teo alohany le zay ny olona hoe potika fa tena vaovao mihitsy ny amen dao tsika miteny hoe tena vonona Jesosy avy ireny zay miomana amin'ny fotoana rehetra za le vady ho ampakariny dao tsika iorakoraka mafy
de rakitena am' jesosy hoe mangetaetanao a jesosy a ome rano e davamboly tanatsika eo antompo e
Alléluia. D'or senti.
mety tsisy olon-dehibe zany. Amen. Raha te hitanareo zany atao hoe fahazazany zany dia eo fiderana. Eo fiderana tsisy olon-dehibe. Tokana ihany lehibe eo. Andriamanitra iza hoe andao hoe tia tanina mafy eo anazy. Alleluia. Alleluia. Eritrereto hoe Davida avy any. Zanak'Israely efa nanaiky azy ho mpanjaka. Hoe mpanjaka be atahorana feno fahefana. Olona tena hoe nitsongaina tao anatin'ny fiarahamonina Andriamanitra reo mihitsy. Eritreretinareo hoe tamin'ny Saoly mbola tanora, tamin'ny Samuel mbola tanora, Saoly se déplacé avy any amin'ny misy azy, ahitany Samuel any anaty toerana lavitra izay misy azy any. Fa Davida mbola tanora, fa Samuel efa antitra nandeha nitady azy ho any amin'izay misy azy. Ka ny olona araka ny fon'Andriamanitra ampiasan'Andriamanitra tsy fahalalam-pomba. Olona tsy fahalalam-pomba raha ny tokony ho izy. Ny tanora manantona ny antitra, fa tsy ny antitra manantona tanora. Fosy Andriamanitra misy tanora araka ny foko arianananare fandany anao Samuel nantitra aza mandeha tongotra manositra azy andao ity tanana mafy eo amin'ny fon'olona araka n'Andriamanitra zay tonga eto. Amen. Ka le zany ny fahasahiranana dia ho sahiran'Andriamanitra zay olona naantitra be any ambadika any aza ka mitazitazona zavatra zay tsy tokony ho azy fa tokony homeny anao. Amen. Lasa Andriamanitra nanirako olona antitra anositra olona tanora satria araka ny fo. Dia ahoana re zany olona araka ny fon'Andriamanitra anankiray ity zavatra ity. Tsy hoe zay ny nataon'ny Davida dia ndaoko tsika mba hanao. Non. Io tsisy formule fa fiankofana marina. Avy any izao mpiankohaka marina tsisy enatra. Io daholo ny Israely ray manontolo. Avy any ny mpanjaka tonga dia nasorony akanjony. Le hitanareo le alina tsisy akivilivily dia le saboninany iny mikorina tao tsisy ny rara iny an'le dia nitsopony olona le izy tena afa-baraka fa mpanjaka ave manao zavatra ohatr' izao. Dia ozy izy rehefa avy eo mbola anao bebe kokoa rehefa avy eo. Zany hoe mafinoa amin'ny fiderana zany. Tsy azo anarina mihitsy ny tsy hideran'Andriamanitra. Raha tezitr'Andriamanitra tsy momba mikala fa pirofo nakasitran'Andriamanitra ny tompony Davida. Ozy izy Davida reo olona rehetrarehetra ozy izy be dia be ny mandihy manatrika amin'ny seza fiandrianako. Fa za ozy izy tsy mpanjaka fa teny ampiandrasan'ondry ny nahitany aho. Tsaroko ny aty lavaka izay niadiny aho. Noho izany tsy nitsinona eo anatrehan'ny fiandrianany sy ny voninahiny fa izy nomeko voninahitra mandrakizay andao tsika ity tanana mafy orakoraka mafy eo an'Andriamanitra. Afafany amin'ny lanitra ny tananao dia andao tsika iteny amin'i Jesosy. Misaotra Jesosy tsapatena hoe mpanoty izy no vonjainy Jesosy. Firy natsapatena hoe tsinitsinina izy raha tsy teo Jesosy. Ndaontsika iorakoraka mafeo an Jesosy. Za le mahantra taloha Jesosy no nivainao.
asandrato avy amponao lalina meo azo ny voninahitra mandrakizay sotra Jesosy sotra tamin'ny fiombonana androany maraina sotra tamin'ny fanatrehana androany maraina sotra tamin'ny kasika androany maraina sotra tamin'ny famonjena sotra tamin'ny fikasiana fo iverina aminao sotra fa tsisy afaka manatona anao raha tsy efa taomy fanany raha irao zay ny an-danitra sotra mifanovana Jesosy sotra na mitakatry ny sainay na tsy mitakatry ny sainay amin'ny zavatra rehetra sotra tsy mananteny akoatriny misotra sotra Jesosy sotra mifanasitranana sotra mifanafana sotra mifahagagana sotra ny fiainana avy any andavaka na tsanganao ndray sotra miforaraka na orinao sotra amin'ireo ratapony sy taninao Andriamanitra sotra ny amikasika tsy voatery ho tratra ny antsonay sy ny vavanay ho lazaina fa nikarakarainao misotra 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 Jesosy satria Jesosy voninahitra reo anao rery mandrakizay hitanareo any Jehova ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehova ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehova ka menareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tsika rehetra anao hoe amen tsikitsika ny olona roa sy telo manodidina anao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao hoe dia fahasoavan'Andriamanitra koa matoy izao anareo halleluja fatana tiaizinao feloinao fa